See
Jesosy fanamjovavolombeleto resaka fanompoana le izy tamin'ny confinement 2020 rehefa nomeny Jesosy directive hoe mandehana dia atsangafika mahery dia nandrony ahoana zany dia hoe resaka évangélisation sy intercession dia ianao ngeozy efa manao izy fotoana rehefa alakamisy tamin'izany dia makany dia okia dia vao vita ny confinement dia lasa mandeha niatrika zavatra be tamin'izany satria le olona atsanganao efa pina dia anao tamin'izany mahazo vava be hoe raha tena fana Jesosy dia tokony mandeha mangala manjana fa tsy ohatrany mangalatra ondry nefa le izy resaka intercession hoe vita ny intercession dia miverina ny fiangonana ny olona dia natao foana ny intercession nandritra ny 2020 dia fotoana ohatrany hoe nantsatra Jesosy kely izy dia rehefa nitsatra dia nijanona taty Antananarivo fa Jesosy mahatoky foana rehefa fonao nentinao an'ilay zavatra dia mahatoky foana izy dia rehefa tonga tato amin'ny HVK 2022 dia nahazo directive indray hoe mandehana amin'izay manao évangélisation dia ay zary le izy dia mbola partiany manjakandrina ihany hoe ambatoloana nanomboana le izy dia avy eo teo manjakandrina raha ohatra ka araky ny nofo zany dia tsy te hiverina teo ianao en plus koa teo tanànana lehibe azy zany hoe fantatry ny olona teo tsara zany ny tantaran-drazambe sy ny ohatr'izany fa rehefa nanaiky ianao niverina dia izao voninahitra ho an'i Jesosy fa tena nanomboka be fiangonam-pifoazana ny sokatra teo amin'ilay manjakandrina izay mahafantatra amin'ny manjakandrina dia mahafantatra azy tsara hoe tanàna tena feno fanompo-tsampy eo ary nisy fiangonana mifoto eo taloha fa tsy nahazo aina mihitsy fa tena hoe Jesosy rehefa satsika dia sako izy ary matoky hatramin'ny farany dia voninahitra ho an'i Jesosy ary vao tamin'ny lakamisy izay no miverina tany nandeha nitory dia ohatrany tsy nieritreretina mihitsy satria raha le araky ny nofo koa dia tsy te handeha tany satria lavay an'io tena narary nify be tena narary nify dia fa lasa ihany fa ny zavatra nitranga rehefa eo ampitoriana ianao dia mandeha aloha ny intimidation mivandravandra ny olona sotra izany fa ao anatin'ny toriteny tonga dia misy olona miantso antsy madama inona zany le tokony ataonay satria nisy vavaka izay nasandratra hoe nisy fotoana mpanompon'Andriamanitra ny teny tany amin'ny fifampiara-banatratry ny taona hoe mila miverina miakatra ao amin'ny efitra ambony dia za tamin'izay nanao vavaka hoe Jesosy tiako rehefa mitory izay dia anao tahaka fotoana tamin'ny torindry-petera ny olona fa tsy hoe izay miantsoantso fotsiny fa mba ho voatsindrona-po ny olona dia tena hiteny hoe inona ny tokony ataonay dia voninahitra ho an'i Jesosy ary rehefa avy eo moa rehefa tapitra ilay fitoriana dia namako tonga dia lasa fa za mbola nivilina akany amamanay dia eny an-dalana makany amin'ny mamanay no mbola sakasakana ny olona eran'ny lalana izay tena nijery hoe ianao ihany ve iny izay nefa efa mandeha manjakandrina foana hoe tena ianao ihany ve iny dia avy eo rehefa tena andeha ody dia nisy namako mpiara-mianatra tamiko izay izy zaho sy tena gaga hoe tena le lova so mpiara-mianatra tamiko ihany ary io sa efa olona hafa mihitsy dozy hoe le ivelany mbola izy fa le tao anatiny efa Jesosy Kristy fa Jesosy ny anton'izany tena voninahitra ho an'i Jesosy fa tsisy avy aminay le izy fa Jesosy ny ao ambadika le izy dia tena isaorana an'i Jesosy hoe tena manomboka amin'ny fo le tanàna tena hoe ho an'i Jesosy rery ny voninahitra dia faharoa resaka fahafahana trosa tamin'ny réveillon rehefa tonga dia mipetraka tsara dia nananto ny pasteurier hoe se ozy mijoro vavolombelona dia gagabe aho hoe ay dia makatoa moa izany eny tompoko dia rehefa tonga teo amin'ny alina teo dia za miteny amin'ny pasteurier mbola somary nijoro vavolombelona tsika ozy izy nahazo hoe taonjobily ty taony ty dia tsika ozy izy tamin'ny voalohany taona nahita hoe nisy olona nijoro vavolombelona fa nafahan Jesosy ny trosany dia za miresaka amin'ny pasteur sandratra tsy haiko mihitsy hoe inona le joroko vavolombelona eto fa mijoro vavolombelona hony dia pasteur sandratra ny teny hoe efa za ny teny amin'ny pasteurier zango dia ay
nefa ilay izy tsy anahy izay nataoko dia rehefa voamaraina an'io dia nananan'olona trosa kely zay dia nanantona ilay olona ilay izy hoa efa nomeko ny sasany dia ilay izy hoa aloha tsy andrasako ela be fa omeko ilay ambiny dia ozy lolona iny tsy amenao tsony iny fa hoeto any tena voninahitra ho an' Jesosy fa za nanaiko fotsiny le pasteur sandratra amin'ny teny hoe efa zanka ozy ahako fa tsy mbola ana le izy fa tena ho anahy marina kay le izy dia voninahitra ho an' Jesosy fa Jesosy ny ao ambadika le izy fa tsy hoe zany mahay miresaka amin'ilay olona dia resaka fitezana mbola resaka toetra ihany le izy indrindra ho antsika rem-pianakaviany tsy voatery maneho ny talentatsika eo amin'ny fitezana ny zanaka ary zao efa mandeha be mamangy foana Jesosy hoe sans défaut zay le andrasana antsika nisy fotoana le zanako farany kely iny petraka eo ny telefoninandreo zokindreo dia raisiny dia manao vidéo izy dia le vidéo ataony raha jerena dia mampime fa ohatr'izao izy rehefa mijery tsara ohatr'izao izy rehefa tsy makato ohatr'izao izy rehefa belo dia za zany hita le vidéo tsy tezitra fa amme ndry ohatr'izao ny izy rehefa tsy makato fa kely izy zavatra omeny Jesosy ho ary manao le izy rehefa aveo fa raha ianao tezitra dia rehefa misy fotoana amin'izay izy rehefa teneninao ka maneoneo toetra dia tsara manao ohatr'izao lahy rehefa tsy makato zay ny ataoko anazy tonga neny dia tonga izy dia miova zay le teny tsy mila maneho talenta zany tsika mivazavaza dia ohatr'izay koa le lamato tamin'ny larobia tamin'ny sekoly mama ohatrany somary nanisy resaka momba ny zanaka dia henoko tsara mihitsy izy tena mandray amen fa rehefa any an-trano dia misy zavatra nikio mba ohatran'izao dia tsy mihetsika izy tsy manao izy dia anefa lahy tena henoko be mihitsy nanao amen le fampianaran'ny mama ohatr'izany ny fankatoavana andreny ao neny tonga dia lasa izy tsy mila maneho atsika fa aloha Jesosy nisy eo reto fa rehefa Jesosy miditra tsehatra dia mety ny zavatra rehetrarehetra dia farany mahakasika le resaka fanompoana teo ihany tao anatin'ny fotoana nanamboarana sy nijoroana tena mafimafy ny zavatra nandalo tena tsy possible mihitsy zany hoe vidividy zavatra zany fa zavany manjaka-andriana tamin'ny lakamisy dia vanginy fanamasina hitanao izy mandeha foana ny fampianarana resaka zanak'Andriamanitra authentika dia ianao zao izy ameko zavatra authentika be dia be tena tsy elan'ny volako le izy fa tena voninahitra ho an' Jesosy mety mbola tsy authentique tsika fa manaiky an'ilay fampianarana dia manana etaeta hoe mba te ho zany mihitsy Jesosy mba te ho takanao mihitsy rehefa iseho ianao Jesosy dia voninahitra ho anazy rery ihany fa raha ny fahafahana dia tsy afaka manana an'ilay zavatra authentika fa rehefa manaiky fotsiny tsika dia izy ny afaka manao izay tiany atao dia manao izay tokony atao dia voninahitra ho azy rery ihany Dao teo ka mahafoan Jesosy Romanina 8:19 le farany teo mandroso taty dia mbola voninahitra ho an'i Jesosy ny joroko vavolombelona eto ampahany amin'ny fahasoavana nomen'Andriamanitra anahy nitataraiko anareo vetivety fotsiny resaka asa ilay izy za zany atao hoe tamin'ny iray volana lasa atao hoe début mars tany le nitataraiko anareo teto hoe nikatona ny orinasa anesako fa ao anatin'ilay groupe foana ihany ahako dia nanomboka nanontany ny RH zany hoe dia inona ny ataonao amin'io izy tena miketiketika be tena hoe hita hoe tsy faly aminao mihitsy zany hoe andeha hamonjy an'le any amin'ny siège zany za satria rehefa nikatona ny orinasa nisy anahako dia makany amin'ny siège dia za moa ampanetretena foana nitenenako hoe tsy fantatro fa za sady mananiany anazy foana hoe asio toerana ho anay fa sady tsy aty zany tsy arino tsy fantatra fa mba asio toerana ho anay fotsiny ao hoe za zany tsy mahalala hoe inona zany ny asa ao miandry anahy dia rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka niteny ana amin'izay ny lehibe hoe misy choix anankitelo izy ampisafidanina anao na ianao manao resaka gestion foncière na ianao miresaka gestion immobilière na ianao miresaka misy immeuble vaovao voasokatra zay rivado ery dia mitana an'izay ianao ny tsaratsara ozy izy mitana an'io vaovao io satria amin'izay tsy kitikitihan'izaniza ny dossier anao sy ny sisa dia ok raha hoa dia mivavaka foana Jesosy mba ataovy amin'ilay nivato satria le RH-nay mikitika amin'ny ampahany amin'io gestion foncière io dia tsy tiako ny jabajabaka miaraka aminazy misy mpiara-miasa aminay anankiray koa ataoko hoe
miaraka namana tsara amiko mikitika an'ilay gestion immobilière dia aleo aho za mba ary amin'ilay hivato dia ozy jesosy hoe le gestion foncière nidiranao fa misy anjaranao dia ok arô a dia nanaiky aho zany a dia nifindra tany amin'ny siège dia nandray an'izay resaka gestion foncière zay fa netiko ambavaka foana hoe jesosy a zavatra sarotra be ty zavatra amenao anaty sady tsy tanatin'ny domainako mihitsiny dia rehefa mivavaka nentina ambavaka foana ny fiainana ny momba ny asa surtout dia ankehitriny a nahazo poste anankiray a mihoatra noho ny gestion foncière zany izay vao confirmé tamin'ny lakamisy teo a lasa atao hoe responsable ny responsable rehetra ao amin'ilay orinasa tsy takatry ny saina ilay izy satria sady tsy anatin'ny diplômako tsy anatin'ny fahaizako tsy ao anatin'ny tsy anatin'ny kapasiteako mihitsy zany ilay izy fa nameny jesosy anahy io toerana io dia voninahitra ho an'i jesosy reka satria tsy takatry ny saina ilay izy ary tena tsy takatry ny saina tsy haiko azavaina aminareo akory hoe ahoana ny fomba natongavako teo satria ny lehibe fotsiny manendry anahy tsy avany amin'ny RH ny RH izay nanakihana anasiny miketiketika aminahy zao tsy afaka niketiketika satria za raha tsy hiasa tsy hiteny any aminazy akory hoe tsy hiasa fa lehibe ako nyteneniko hoe afaka tsy miasa ve dia ny zavatra mampalahelokely fotsiny anatin'ilay izy anatin'izay asa niovy zay tsy afaka ny anatrika ny sekoly latsinainy talatalaribe intsony aho satria miditra mifidy sasany fa ny sabotsy navelan'i jesosy malalaka hiaraka amintsika eto dia faly be satria mba manana n'izao fotoana izao manana ny lahady ihany koa afaka iarahana amin'ny deran'i jesosy dia voninahitra ho an'i jesosy irery ihany natongavako teo amin'ny toerana io fa tsisy avy amiko nankely fa tena hoe mila manetry tena aloha satria vao tamin'ny lakamisy ny confirmena n'io plasiko io niainga sahady le namako ataoko hoe namako izay mitana le gestion immobilière miantso ana amin'ny telefona aloha arabena kely ny sefo ianao moa zany lasa sefo zao satria misy apahany amin'ny asany tsy maintsy jerevako zany dia ohatrany gaga be dia tsapako any anatiny hoe tena tsy nadio tamiko mihitsy tamin'io lakamisy maraina dia nitesteko mifihetsiny rehetrarehetra tsy tony larbi akory ny ara ny lakamisy dia natsoko izy milanao miakatra ty ambrao za azafady fa misy zavatra fa hafa tsapako aminao dia gaga be izy dia za mandray anazy zafady pasteur sandatra mandray anazy ohatr'izao tena hoe froide be tokony normalement raha mpinama zay sy izy mamaly anahako mandray ohatr'izao ihany ko za mamaly manana fa tsy nisy mihitsy izay fihetsika izay toake bon confirmé ty zavatra ty fa tena tsy faly amiko mihitsy izy dia nazavaiko anazy hoe amin'ny ambangivanginy fotsiny hoe matotsika asianao napetraka ny tompo amin'izao toerana misy atsika asianao zao dia misy zavatra mbola tiany tanterahantsika ao dia za tsy tonga eto aka ny toeranao satria raha ny tena marina izay tsy tokony teneniko eto moa ny toerana misy anary ve ambony nony anazy dia hitsiriritra ny toerany fa voninahitra ho an'i jesosy izany zavatra izany fa tsy teneniko anazy akory fa te andamina ny saina hoe matotsika mbola samy eto dia misy irak'Andriamanitra aloha irak' jesosy aloha natongavana teto fa tsy noho iza tsy fidino anahy tena hoe tsy fidino anahy ilay izy tsy nisafidy mihitsiny aho hoe jesosy ataovy ambonin'ny olona rehetra fa za ngera tena marina vendeuse ny direct amin'io orinasa io hoe vendeuse fa vendeuse caissière dia ngamba miferitrerety any amin'ny zareo anahitra amin'izay hoe vendeuse atsika hoe vendeuse dia nefany noho ny fiasan'i jesosy tamin'ny fiainako miakatra anisan'ny victime an'izany hoe mahazo augmentation de salaire tsisy fangatahany zany matsiaro amin'ny pasteur miama tsy haiko raha ao izy niteny an'izay dia anisan'izay pasteur miama nitenenina tany amin'ny sekoly manko izay dia zany rehetrarehetra zany tena hoe voninahitra ho an'i jesosy rehetra satria tsy misy avy amiko mihitsy nankely ary nakely tena hoe nakely fa voninahitra ho an'i jesosy dia tsy miala amin'ny jesosy fa manomboka mahazo tsirony be miaraka amin'ny jesosy zao dia tsy hiala fa tena hoe hideratra amin'ny farany dia voninahitra ho an'i jesosy Latsika tiaka mafy ho an'i jesosy victime na augmentation de salaire tsy nangatahana. Alléluia.
Maloso rahalahy. Ho an'i Jesosy irery ihany voninahitra. Ny ijoroako vavolombely eto izany dia zavatra nandalovana mivady. Izy mivadiko moa le teo aloha teo. Voalohany aloha dia hoe manentana antsika amin'ilay sekoly alatsinainy talata alarobia. Tena manentana antsika satria ao anatin'io ilay hoe manasitrana. Voalohany aloha dia manatrika foana izahay. Nisy fotoana izahay tena nanatrika dia misy toriteny tao anatin'ny toriteny nataon'ny pasteur Jao izay dia hoe ao anatin'io ady mafy atrehanao io misy zavatra tsara omeny Jesosy anao. Tena anankiray izay nataoko hoe tena natondrako ny fiainako, natsapako hoe tena izay zany. Anankiray izay dia faharoa dia ozy izy pasteur Jao hoe are io fa tsy terminus. Tena zava-dehibe zany satria izaho nandalo olana nandritra ny atao hoe 7 taona. 7 taona nandalovako olana, niezaky ny namahy olana tao anatin'izay 7 taona izay tsy nisy an'i Jesosy. Fa vomay tombo foana le olana. Dia nanapa-kevitra zany tamin'ny taona nanatony ny fiangonana zany. Fanapa-kevitra be ary io tena hitanao hoe tena lalana ty zavatra omeny Jesosy ty. Dia noho izay zavatra izay dia natsapa zany tena hoe ny zavatra nahazo anao nandritra ny 7 taona iny dia tokony ho raisinao ho tsara iny. Izany hoe tokony hanantena zany ianao hoe misy zavatra tsara omeny Jesosy ao aorianao. Dia tena moa nivavaka dia nanarika foana ny sekoly izany. Dia ao anatina ora farany amin'izay hoe tsy maintsy vahanatra eto ty olana ty izany fa tena tsy ovava. Tena nanatona ny pasteur Sandratra dia izy moa anampiasana izany fampitelefona izay amin'ny rahalahy mba afaka miona ve tsika. Dia aleo rariva ozy izy nisy fotoana hoe rariva dia zavatra anakefatra indray no teneniny tamiko tamin'izay dia hoe ato farany natrehanao amafisy ny fankatoavanao an' Jesosy mila ianao mahitsy amin'ny fitondran-tena, mila ianao manana an' Jesosy tena ao anatinao mihitsy Jesosy dia mila ianao tena maharitra amin'ny fivavahana, mila ianao mamela heloka, mila ianao manaiky ny fitondran'Andriamanitra. Fa itsika mantsy rehefa miatrika olana dia hoe mirorosaina hoe ahoany ty. Fa eto dia miteny antsika hoe rehefa misy ny olana ampiatrao aminazy fa tsy maintsy mivay ao anatina ora raha mbola misy 2 segondra alohan'ny tena farany mbola mamaly Andriamanitra, tena mbola mamaly ary tena ampiatrao mihitsy ilay izy hoe tena vonina Jesosy ny hiaraka aminao. Tena tsy hitady vahaolona hafa na hoe hitady aniza fa tena miandry izay sitraponao, tena apetraka, tena hitanao anatin'ny fonao zany fa misy io Andriamanitra io ary tena mamaly vavaka io any amin'ny ora farany. Tena amin'ny ora farany zany antony ijoroako vavolombelo tena mijoro fa niaina zavatra tena mafy dia manarak'izay moa zany dia niezaka foana ny hoe andeha anompo. Tena nanao voady nataoko talohany tena farany tsy maintsy hamako olana io dia hoe za Jesosy na hivaty olany ty na tsy hivaty tena hanompo anao ary anao ny asanao hatramin'ny farany. Izay fotsiny hitako hoe nandrasan'i Jesosy tamiko izay voadiko izay. Ary na inona zavatra mitranga amiko na mbola misy mafy noho izao ary dia hanaradianao hanompo anao. Izay fa dia ho an'i Jesosy irery ihany voninahitra. Ilay olana zany manontany pasteur Jao tena niva tamin'ny fotoana nilaina azy ary tao anatin'ny tena hoe farany. Dia izay no teneniko amintsika io olana io rehefa tena apetraka amin'Andriamanitra jery anao izy. Tena amin'ny ora farany tokony tsy hokivitsika, tokony manana fanantenana foana tsika hoe misy zao Andriamanitra ao ambonina zao amin'ny ora farany. Izay vahasaoma tsara ilay izy ho an'Andriamanitra irery voninahitra. 7 taona. Témoignage farany. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ijoroako vavolombelo leto.
ohatra nangata-maso kely tany aho fa herintaona androany zay. Herintaona androany zay zary zareo no natsapa-tena hoe niaina. 10 taona ny fanambadiana hivady a, fa herintaona, tena herintaona akatroka androany natsapa-tena hoe niaina satria niaraka tamin'i Jesosy. Fa ny tao alohan'izay a, tsisy fiainana. Résumé kely fotsiny ilay izy a, 10 taona zay nivadianay. Dia 7 taona tao anatin'io tao anatin'ny ditra, tena hoe ditra farak'izay. Izay ditra mbola possible eritreretinareo hoe possible atao dia natao. Farany teo nisy ady be taminay vady tamin'ny herintaona lasa, famaly be tamin'ny ray aman-dreniny a. Dia saraka teo tena hoe rava tanteraka ity zany, tena hoe tsisy solution intsony. Dia mivavaka, tena mivavaka. Za tany amin'ny zandrinay mipetraka dia izy tany amin'ny ray aman-dreniny. Tonga ny herinandro ny baka dia mivavaka, tena mandoalika dia mitomany miakatra eny ambony tafo amin'izany. Eny ambony tafo mivavaka satria ilay trano somary kelikely dia tsisy toerana hoe azoko hitokanana dia miakatra eny ambony tafo dia rasy moa ilay izy fa tsy ilay tafo ilay dia vavaka. Za amin'io tsy anasa, tsisy ary zato aty am-paosiko. Dia ohatra nisy bitsika tato anatiko hoe toka dalina mitady trano fa averiko ny tokantrano lesana. Pasteur Sandratra hoe takaiky eto anisan'ny tena naome hery, naome teny be da be anahy. Dia misy koa mpanompoandriamanitra be da be naome teny be da be anahy. Tonga ny fotoana tena hoe tonga ny lakamisy ndana mitady trano, misy rahalahy zay moa nampiasain'i Jesosy. Ndana mitady trano izy izy, niala tao na frera tsy aty am-paosiko fa lasa fotsiny aho nandeha. Dia andeha ho aizy, tsy fantatra akory hoe andeha ho aizy. Dia nandeha fotsiny, nandeha teny an-dalana. Andefasaka fre se ozy izy, dia nandefa fre izy. Dia ny an-dalana miakatra ao anaty bus mbola tsy manana fre, miakatra fotsiny. Dia nandeha dia tsy fantatra hoe ho aiza fa nandeha nitaingana bus fotsiny dia nandeha parti Pasapito parti dia nandeha fotsiny. Dia efa leo be nitady trano dia mipetraka tam'Moronarabe. Dia nisy pancarte be teo amin'ilay trano hoe aloe. Dia tsy sahaditra tao amin'ilay trano satria ilay trano mba ohatrany hoe trano tsaratsara. Dia matahotra am-paosiko hoe ty ve ho zakako. Dia ilay namako niaraka tamiko doranga notaniana ozy izy fa zaho atsy anontany, za tsy hiditra trano fa ndany ianao raha andeha lasa izy nandeha. Azo ilay trano, raikitra ilay trano a. Za tsy manam-bola nofana trano nefa ilay trano somary lafolafo ihany niofany. Aiza dia hitako vola tio lasa niala teo. Dia teny tamin'ilay olona tao trano tena tiako ilay trano, mety aminay ilay trano fa tsy fantako hoe aiza ny andoavana niofan-tranonareo. Dia hozy izy ilay olona hoe petra amin'i Jesosy hozy izy dia hita eo. D'accord, raha pitso aho za manome valiteny anareo na mety na tsy mety. Eny teneniko hoe 3 millions io fa ilay trano, za nefa tsy miasa, tsy hidirana ary zato. Niala teo, dia lasa namonjy sekoly. Amin'ny sekoly aho tena mivavaka, tsy nieritreritra izay hofa-trano fa mivoaka tao amin'ny sekoly aho. Nisy rahalahy nanantona anahy dia nanahoana hozy izy ny trano izay reno. Tena nahita aho fa tsy possible, tena tsy possible. Ty hozy izy ndana regleo ilay trano. Lasa miverina tany, ranomaso anaty bus tsy menantr'olona akory fa tena eo dia manoatra zao eo amin'ny sisin'ny varavarankely. Vadiko mbola tsy en bon terme miaraka amin'ny ray aman-dreniny, fa hozy izy niala tany amin'ny ray aman-dreniny hoe dado neny za hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa na ho tezitra amiko ary nareo hiala eto. Herintaona zay, herintaona. Tao anatin'io herintaona io ngamba ny atsasako io tsy niasa. Fa nefa ny hofa-tranonay voaloha foana. Tao an-tranonay nisy zavatra foana. Izay mivady. Raha niady angamba dia ataoko hoe besira kely loka. Dia hozy izy pasteur Tsao zay hoe amin'izay malany vary.
tena voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena rehefa miaraka aminazy ary zareo dia ninona tsisy zavatra tsy hainy atao dia tena itsoroako favolobe leto zany voninahitra ho anazy rery any. Da tsika tiaka mafan Jesosy ary asaiko ianao hitsangana tena hoe za mino ary manana antoka fantatro fa miaraka amintsika Andriamanitra dia niza olona eto amin'izao fotoana izao dia Andriamanitra no nitonanao eto. Nentin'i Jesosy eto ianao mba ahafahantsika mifampitantana, mba ahafahantsika mifampitantana ary Jesosy ny ivo ny firaisantsika. Tsisy anaran'olona omena voninahitra eto fa no Jesosy ihany. Izy daholo ny antony rehetrarehetra dia izy rehefa authentika ny fotsika miresaka aminazy ka sertifieny hoe tena authentika tokoa ty, tena marina le zavatra ao anatiny, dia izy amin'izay midina miseho amin'ny rehetrarehetra eo amin'ny manodidina antsika. Asandrato ny tananao dia hisaora izy ny amin'ireo témoignage. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka. Misaora Jesosy fa ianao no nanao andreny rehetrarehetra ireny. Misaora Jesosy fa ianao no mandinika ny fonay sy mamantatra ny voanay. Misaora Jesosy fa ianao no mandefa teny hoe zahay aloha no mila miova. Rehefa tsara fiombonana aminao zahay, farafaratsy ny tena mangetaeta ny iova marina, dia ianao no manova ny situation hifanaraka amin'izay tianao. Jesosy tonga eto izay tsy tsara velatsia, tonga eto izay tsy hoe satria izany ny tenenin'ny pastera dia akatona tsy mifanaraka amin'ny aty an-tsainay ary, fa izay mihitsy aloha ny volavolaina mba ho marina aminay aloha ary eo anatrehanao. Tonga eto izay Jesosy, raha mety ianao dia avereno zao. Jesosy anompo anao zahay, ninona mety, ninona tsy mety, dia hitondra tena ny fanaraka amin'izay sitraponao zahay. Misaotra Jesosy ny amin'ny nandaminanao ny tokantrano rehetra. Misaotra Jesosy ny amin'ny promotion. Misaotra Jesosy ny amin'ny fampahitana fity, fa ianao no ambadika izany. Jesosy anompo anao zahay ary tsy saraka aminao. Mankasitraka Jesosy misandrata Jesosy. Amen. Andao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy andraisantsika ny mamy. Aleluia. Afaka mahazo toerantsika toka. Falobe miarabantsika indray androany natratra an'izao fahatsiarovana ny amin'ny Pasika izao, izay nafatesan'i Jesosy, nitsanganan'i Jesosy. Rehefa nihaino an'ilay vavolombelona rehetrarehetra teo dia ohatrany maheno an'i Jesosy izany amin'ny teny hoe hatramin'izay niarahanareo tamiko nisy nampahory ianareo ve. Dia teny amintsika hoe itsika foana no erany, fa rehefa vonona tsika niaraka amin'ny Jesosy dia Jesosy efa ela ny vonona niaraka amintsika. Amen. Teny aminao hoe aza takalo Jesosy, aza takalo zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa tiavo amin'ny fonao manontolo izy dia tena ho hitanao zany hoe fitiavany ianao zany. Androany dia te-hampatsiaro antsika fotsiny amin'ity andro fahatsiarovany ity hoe Pasika izao zany dia hoe ilay fotoana ny aretan'i Jesosy, ny nahafatesany. Tsisy olona niteny tamin'i Jesosy na ningavy taminy hoe raha mba mety ianao dia avoty raha ohatra ka afaka ianao dia mba ampio tsisy natao an'izany, fa izao fitiavany, no fitiavany anasenao na mbola tsy teraka aritsika dia fa ozy izy aleo fa hopeheko aloha le vidiny amin-drano anao amin'ny fahotana ataonao androany. Amen. Teny amintsika hoe raha misy olona tena tokony ho tiavinao, na misy zavatra tokony ho tiavinao mihoatra ny tokony ho tiavina, dia Jesosy ny tokony tiavinao voalohany indrindra. Jesosy tsinona no niaritra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana namonjy ianao. Alaivo sara tsaina ange hoe tsy nanaiky Jesosy arak'ilay hira efa nalefa teo hoe rehefa nanaiky ianao Jesosy hovinony izany tokony hiaritra. Nisany manao fahadisoana dia izy ny tokony mihinana ny zavatra nataony, fa izao Jesosy nefa tsy nampihinana antsika izy, fa izy ny nanao an'ilay izy mba hahatonga antsika hanana fiainana mandrakizay rehefa avy eo. Dia sainao rehefa ianao ilay avinanao tsy nety iny dia mifona dia mitsangana rehefa avy eo dia ohatran'ny olona tsy nanao ninina izany, nefa izy niaritra ny zavatra rehetrarehetra. Dia teny amintsika hoe fitiavan'i Jesosy. Andao tsika tena melanja an'i Jesosy atsiaro hoe
iza marina moa no tena tiatsika, iza ny anaika n'olotra ny aina eo amin'ny azo fijaliana izany mba tsy hananantsika an'izany fahaverezana mandrakizay izany. Ny ekeny Jesosy ampitiavana ilay izy nanolotra ny ainy ho famonjeny antsika. Fitenenana foana rehefa misy miakatra eto hoe ny zavatra azonao tenenina amin'ny zanakao dia izao hoe sombon'ny aiko, fa ny zavatra azon'i Jesosy tenenina anao dia izao hoe solon'ny aiko. Zavatra roa samy hafa be izany. Nefa ianao miteny an'izany amin'ny zanakao, tena efa mahatsapy ianao hoe tena tiako reto zanako reto, tena sombon'ny aiko kely, tena zao a. Fa ny Jesosy nefa rehefa mijery ianao dia hozy izy hoe io ilay solon'ny aiko. Tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny fandraisanao an'izany eo anatin'ny fonao ao hoe ianao tsy nangataka fitiavana taizanaiza nefany a misy olona ny tia be ianao, misy olona ny tena maniry ianao, ary misy olona ny te hiary hipetraka aminao mandrakizay, misy olona ny te hanala ny vesatra rehetrarehetra ao anatinao, misy olona ny te hanasitrana anao. Fa tsy haiko hoe anaikiditra ao anatiny vetsika, manaiky vetsika hiditra ao anatin'izany fitiavana izany. Ka fotoana tahaka an'izao a, mila mijery todikitsika hoe ohatrany ahoana ny comportement antsika amin'ny Jesosy, ohatrany ahoana ny fomba firesakintsika rehefa tezitra vetsika dia avina vonantsika izy, rehefa tsy te hivavakintsika, rehefa misy zavatry ny tany masositra antsika dia jereo fa Jesosy foana nomena tsiny, tonga dia tsy mivavaka nefa zavatry ny tany. Raha misy mpivady miady zao dia efa tsy tazana any a, tsy hoany a, ohatrany hoe Jesosy ny naninina, normal be ilay izy, azavaiko amintsika manormal azy satria izao ny tanjony devoly anie analanao tsy ho eo ity an' Jesosy, satria raha vao tia anazy ianao tapitra ny fahoriana rehetra. Hozy izy ny tenin' Jesosy hoe tiako izay tia hozy izy, ary izay fatra-pitady dia ahita. Ka hiteny aminao hoe i Andriamanitra tsy mifidifidy tavan'olona izany, fa niza mato an'izay olona izay izy. Raha mbola hoe olombelona koa dia mato an'izay teo amin'ny hazo fijaliana izy, manana anjara toerana be ao am-pony Jesosy ianao. Amila ianao tena mandinika an'izany. Raha hijery isika izao a, ohatra anankiray tena hoe mahafinaritra be a, ao amin'ny Jaona 2:20 a, vakitsika nge raha afaka alefa kely ty raha mandeha zafady. Jaona 2:20 a, dia io tantara io a dia tena hoe fotoana nahitana an'izany hoe olona tena tia an'Andriamanitra. Rehefa nandeha Jaona 2:20 any 9:1 dia vakitsika ane amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nandeha maraina koa, ataontsika hatramin'ny 5:7 eo ngambany. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina nakany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahitany vato voaesitra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tiany Jesosy izy ka nanao taminy hoe nalain'ny olona tao amin'ny fasana ny tompo ka tsy fantatray izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana. Dia ary niara niazakazaka izy roa lahy, ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka ny ohatran'ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary noho niondrika nitsirika izy dia nahita ny lamba-paty mipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao amin'ny fasana ka nijery ny lamba-paty mipetraka teo. Ary ny mosara izay nafelohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lamba-paty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izany dia niditra koa ny mpianatra anankiray izay tonga teo aloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino, fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana maty izao izay toezatsika ihany amin'ny 9:10. Dia lasa indray ny mpianatra no tany aminy dia toezatsika ihany fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana dia toezatsika ihany ka nahita anjely roa mitafy lamba fotsy mipetraka teo, ny anankiray teo an-doha tamin'ilay nandry ny fatin' Jesosy ary ny anankiray teo amin'ny tongotra. Ary hoy ireo tamin'ny ravehivavy nahoana ianao no mitomany, dia hoy izy taminy satria nalain'ny olona ny tompo ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Ary rehefa laza izany izy dia nitodika ka nahitany Jesosy nitsangana teo nefa tsy fantany ho Jesosy. Hoy Jesosy tamin'ny ravehivavy, nahoana ianao no mitomany, iza ny tadiavinao? Nataony fampiandry izy ka hoy izy tamin'ny tompo, raha ianao no nahaka azy teto laza ho amiko izay nametrahanao azy ary izao dia haka azy. Amen.
Tamin'ny fotoana ohatran'izao zany mety hoe lahady ilay izy angambany fa izao ny zavatra nitranga teto raha nienoinao tsara ilay teny teo dia izao hoe ty vehivavy anankiray antsoina hoe Maria Magdalena ty dia vehivavy niona tamin'i Jesosy indray mandeha izay rehefa hoe niatrikolana izy ohatra antsika rehetrarehetra ihany. Ny zavatra nitranga nefa dia izao hoe nafahan'i Jesosy izy teo amin'ilay olana netiny fa iny zavatra anankiray iny tsy hainy nanadinonan'i Jesosy intsony. Ninona zavatra nitranga hieritrretinareo hoe vehivavy kely anankiray hiainga andeha any amin'ny fasana maizimaizina tsy nanana tahotra satria nanana an'ilay fitiavan'Andriamanitra. Amin'ny taona voaloha toko 4:9 dia tapany ato izy ny ten'Andriamanitra hoe tsy manatahotra ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Marina tamin'ity vehivavy ity zany izay zavatra izay hoe tsy natahotra izy ninona hitranga rehefa andeha hitady an'i Jesosy. Ilay Jesosy nefa tsy hoe hieritrretina indray rehefa avy hoe mbola mahaolana na inona fa olona efa maty. Fa na maty ara dia izao ohatrany hoe tiany loatra, tiany be Jesosy dia ny tsisy ninona tsy vitany atao ho an'i Jesosy zany. Zareo tsara ireo mpianatra normalement tokony hoe ripeterany nandeha tany raha ny zava-nisy. Raha ny fotoana ny rahan'i Jesosy sy ripetera sy ny zava-nisy mifagagana nataon'i Jesosy tamin'ny hitan'ireo mpianatra ireo fa ty vehivavy ty natokana manokana noho izay hoe be fitiavana izay dia niazakazaka izy nitady an'i Jesosy. Tsy nalala tahotra, tsy nalala hienatra fa lasa nandeha nitonantonana hitady an'i Jesosy ary mieritreritra fa mbola inona tsy vita ataoko an'i Jesosy. Ny tena fitiavana dia tsy miova zany. Tsy hoe rehefa mamaly vavaka antsika Jesosy dia tiantsika be. Na rehefa tsy mamaly vavaka antsika ozy izy ilay raha nadahantsoro vavolombelona teo hoe niteniko tamin'i Jesosy ozy izy hoe ninona zavatra mitranga dia izao antompono. Amen. Miandry olona ohatran'izany Andriamanitra. Teto Maria tsy hoe akory hoe andeha hivavaka izy dia hamaly vavaka anazy Andriamanitra hoe tatan'i Jesosy dia hiresaka fa Jesosy efa maty. Ozy izy mibaboly teo hoe tsy fantany hoe hitsangana. Tsy hainy hoe hitsangana amin'ny andro fahatelo ange Jesosy fa ny tao anatin'ny sainy dia hoe maty Jesosy. Fa noho ny fitiavana tao anatiny dia ninona hitranga, ninona hidona raha mbola misy zavatra azoko atao anao dia tsy maintsy ataoko izay. Tsy haiko hoe izy eo amin'ny fiainantsika Jesosy. Inona ny soa Jesosy zao tsy maty. Tsy any anatin'ny fasana intsony fa fantatsika izy fa velona mandrakizay. Inona ny azonao atao azy? Na dia tena hoe minimum des choses fotsiny ohatra hoe hiresaka ao anatin'ny vavaka. Indraindray tsika tsy manam-potoana akory mba hiresahana aminy, hitantarantsika ao anatin'ny fotsika fa fitiavana izy. Fa mambe miaraka aminy, tianao izy tsy vitanao zany ao anatin'ny andro raika. Mandeha mivavaka zany raha indraindray dia tena hoe efa tena hoe efa nijoro vavolombelona tena henjana vao afaka nandeha. Nefany Jesosy tianao. Amen. Zareo tsara ty vehivavy ty nametraka ny fahasarobidi ny fananany an'i Jesosy tao anatin'ny fony dia hiteny aminao hoe atao voalohany eo amin'ny fiainanao Jesosy. Ninona mahazo anao niza mety handao anao daholo fa io Jesosy io reriny teo. Amen. Tena hoe omeo plasy izy ataovy eo amin'ny toerana voalohany mba hametrahany ianao ihany koa. Matetika sika matahotra na dia nijoro an Jesosy ara jereo ty vehivavy ty resy ny tahotra ozy izy ny Baiboly. Rehefa manana an'ilay fitiavana marina an Jesosy dia tsy isy tahotra izany eo anatinao. Fa tsy hoe rehefa any amin'ny fetim-pianakaviana naiza dia tsy samy joro satria matahotra sode ary ny olona dia miala amin'ny fanampiana. Izay indray izao ilay tsy tianao aminahy. Aza matahotra ianao. Amen. Militsika tena manana fijoroana foana eo amin'ny Jesosy. Betsaka ny kristianina amin'izao vaninandro iainantsika izao tsy manana finoana sy fitiavana nana Maria satria tsy nampiorina finoana amin'ny fitiavana sy fiambona tamin'Andriamanitra fa tamin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra fotsiny. Be dia be ny olona tia an'i Jesosy satria mpamaly vavaka izy. Betsaka ny olona tia an'i Jesosy satria manome contrat izy, manasitrana izy, fa vitsy ny olona tia an'i Jesosy amin'ny maha Jesosy azy. Amen. Teto ty vehivavy ty tena hita tamin'ny mihitsy hoe
na dia efa tsy hamaly azy tsony ary Jesosy tao amin'ny fisainany satria tany amin'ny fasana ny tadiavany azy dia mbola tiany foana satria Jesosy ilay tia azy tamin'ny voalohany. Amen. Tsy haiko ohatra ny ahoana lanjany poaha fitiavanao an Jesosy. Rehefa tsy manome zavatra anao ve izy dia tsy tianao adinonao. Mila regleny izany amin'izao andro farany izao satria raha ny asany devoly dia analan'izay fitiavan Jesosy eo aminao izay. Aza tambatra amin'izaniza ny fanorantenanao. Aza tambatra amin'izaniza ny fitiavanao an Jesosy. Sainao ane vokatry ny fitiavan'i Maria vitany niala tao aminy izy rery tsy nila namany. Niala tao amin'ny toerana nisy azy fa nandeha nitady an Jesosy tany amin'ny toerana faran'izay ratsy indrindra izany antsoina hoe fasana izany. Tsy haiko hoe manao ahoana ny mba fahavitriantsika rehefa momba an Jesosy. Rehefa Jesosy ny resahana dia ohatry ny ahoana ny ao anatin'ny fonao. Rehefa miresaka momba ny sitrapon'Andriamanitra tezitra ve ianao. Rehefa resahana ianao momba an Jesosy ohatry ny ahoana ny ao am-ponao. Tonga dia madilo ve tsofinao sa rehefa maheno an'ilay dolara ihany vao tena hoe inona. Rehefa momba an Jesosy hoe tsy mety akezany ataonao izany. Diso ane izany fieritreretanao izany ohatry ny ahoana mba fiandraisanao an'izany. Maria teto ny tombony dia hitsanona amin'izay nahita an Jesosy izy nahita an Jesosy voalohany. Enitsika angamba ilay vakiana teo hoe dia nitodika Jesosy ozy izy dia nijery azy. Hoe raha vehivavy fa inona maninona ianao mitomany. Jereo tsara raha ny fahazahoko an'iny tantara iny tozy Jesosy avy hoe aza mbola mikitika ozy fa mbola tsy niakatra. Tokony mbola tsisy eo tamin'izaniza mihitsy Jesosy. Fa zao rehefa hita an Jesosy teny amin'ny Maria ny fitiavana satria iza ilay fitiavan Jesosy. Rehefa taza ny teny amin'ny Maria izy dia tsy maintsy mitodika izy na mbola tsy fotoanany ary. Amen. Maninona ianao lany fotoana firy andro ny tendrombohitra, firy andro makaizakaiza mandany vola hony andeha hitady an'izao Jesosy izao. Fa maninona Maria tsy nandeha taizataiza fa tonga dia hita an Jesosy satria nanana an'ilay fitiavana. Melohany andananao aiza izy hitady an Jesosy dia izao tetiavo anatin'ny fonao izy aloha. Tetiavo anatin'ny fonao hoe ohatry ny ahoana loatra ny fitiavanao azy fa raha vao mahita anazy ao anatinao izy dia tsy maintsy mitodika izy mijeranao na amin'ny fotoanany na tsy amin'ny fotoanany. Amen. Jereo tsara ty vehivavy ty hoe aza mikitika ianao izy fa mbola tsy niakatra. Jereo tsara ny tiany Jesosy teneninao hoe mbola tsy fotoanany. Fa nataony Jesosy nahita azy satria nanana ny toetrany. Sekre tena tsara be amin'izao andro Pasika izao. Ataovy izay itiavanao an Jesosy. Ataovy izay itiavanao an Jesosy. Atazamany ianao, ahitany ianao fa raha vao mahita azy any aminao izy dia tonga dia tsy maintsy mitodika. Jereo ty vehivavy ty ihany ozy izy Jesosy hoe naroviana ozy izy. Hitoriana amin'ny filazaony tsara dia tsy maintsy tantaraina ny nataonyity vehivavy ty. Vehivavy janga ange io tsy tsara ilay nanamana akory. Nefa jereo rehefa nanana ny fitiavan'Andriamanitra dia Jesosy mihitsy nijoro fiaira taminy hoe naroviana dia tsy maintsy toriana ozy izy ny zavatra nataonyity vehivavy ty satria maninona be fitiavana izy. Amen. Sekrery hapana. Aza reraka be fetsika tsy hanivelany tsony manomboka androany. Andao ity an Jesosy. Raha tia anareo ozy izy dia maninona hitandrina ny ditiko. Rehefa hitanao fa tsy mikofana amin'ny volonten'Andriamanitra dia ajanony. Rehefa hitanao fa misy zavatra tsy mety dia ajanony. Amen. Fa mifijoroanao anatin'izany atonga Jesosy hitodika na amin'ny firy na roviana hitadavanao azy. Amen. Mino sy matoka efa nandray zavatra ianao. Pasika ho antsika ty pasika ty pasika fandresena ho antsika. Amen. Daotsika hitsangana sady andraisantsika amin'ny fanoton'Andriamanitra. Alleluia. Ao fahafainy amin'ny lanitra ny tananao dia daotsika hisaotra an'Andriamanitra. Arena ny manana anao Jesosy. Tena mihoatra noho ny arena ny fahatsapana ny fisianao eo amin'ny fiainanay. Fifaliana, fitsarana, fiadanana amin'izao andro Pasika izao Jesosy. Ianao rery ihany ny fandriana ambony indrindra ao am-ponay. Sambatra izay manana anao Jesosy. Alleluia. Jesosy ihany, Jesosy hatrany, tsy ho foana ny fanantenana.
sotra tamina noloranao ny ainao teo amin'ny azo fijaliana tsy nanontany hevitra akory fa noho ny fitiavanao anay tena hita mihitsy hoe ianao le niteny tamin'ny adama hoe tsy tsara raha irera lehilahy fanaovako vady saza ho azy tsy nanontany ny adama ianao hoe mila vady fa ianao no ny saina fanambadiana ho azy toatr'izany koa famonjena tsy nanontany anay ianao hoe nareo ve mila famonjena fa fonombola mpanody zay dia efa maty hamonjy anay ianao Jesosy eo androany ho setrin'izany izay rehetra anao fanekena fa itianao anao ny sitraponao hiaraka aminao hijoro anao ho anao mandrakizay Jesosy nao hitean-tanana mafy eo azy halleluja mazo toerana tompo androany dia zara amintsika ao anatin'ny fotoana foy ny tenin'Andriamanitra na mitondraina ny lohateny hoe ny vokatra avy amin'ny famonjeny sy ny nanolorany ny tenany ho antsika. Rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra dia mahita fa rehefa tonga ny nofo Jesosy Andriamanitra dia napetrany ny maha-Andriamanitra azy ary tsy nifikiriny mafy, tsy nifikiriny mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra. Jereo tsara ny bokin'ny Filipianina toko 2. Bokin'ny Filipianina toko 2. Raha tentsika omaly dia natsapa fa Andriamanitra tonga nofo izy, tonga olombelona, fa tsy olombelona tonga Andriamanitra. Rehefa ny olona ny teo Andriamanitra dia izay ny manondro ny fanahiny ao Antikristo. Fa izy tsy idôla na sampy olona tonga Andriamanitra, fa izy Andriamanitra tonga naka ny endriky ny olona. Filipiana toko 2:5. Hoy izy ny ten'Andriamanitra,
rehefa mitodika izao ka miresaka amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahany dia mijery ny tavanao izy. Dia tia mijery ny tavanao izy dia izao no lazainy aminao, aoka ho ao aminao izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy keo, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'nakany endriky ny mpanompo sy natongava nomana mpitoviana amin'ny olona. Tsy ho tonga ao anatsika mihitsy ilay endrika tian'Andriamanitra ahitanantsika raha tsy tafiditra ao anatsika ny endriny fanetretenany tsy nifikitra tamin'ilay endrik'Andriamanitra nananany, fa nanetreny tena olona tahaka antsika naka ny endriky ny mpanompo. Hitanareo, izany no mahatonga antsika tsy afaka mirehare satria tsy manan-javatra ho antsika, mivantana avy amin'ny ray tsika. Eritrereto izao tsy manan-javatra mivantana avy amin'Andriamanitra ray za sy anao. Andriamanitra tsy mifandraharaha tamintsika, fa izay nataony tao amin'i Jesosy Kristy no ato anatsika tamin'ny alalan'ny fandraisantsika azy sy ninotsika ny famonjeny. Hitanareo Jesosy no nosoran'Andriamanitra satria rehefa naka ny endriky ny mpanompo izy dia izao tsy mifikiriny tsony le maha-Andriamanitra azy, fa rehefa tonga naka ny endriky ny mpanompo izy dia tsy maintsy nandalo ny passage ny fanosorana. Asan'ny apôstôly 10:9-30. Alleluia. Zay no osoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandendena no sosina asitrana izay rehetra azo ny hery ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Zao tia tena nasehony Jesosy anahy ary zava-miafina mahakasika momba ny fampiasan'Andriamanitra antsika sy ny sehoan'Andriamanitra ny fiainantsika tamin'ny alalany nandraisantsika ny famonjena. Ohatr'izao fisehon'ilay izy, rehefa nanitry tena olona Jesosy, nanitry tena olona dia tsy maintsy nosorana izy, nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy sy ny hery. Nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy sy ny hery izy satria naka ny endriky ny mpanompo izy. Tsisy Andriamanitra manositra Andriamanitra zany, fony izy mbola teny tsy mila fanosorana, fa rehefa naka ny endriky ny nofo izy dia mila fanosorana ho amin'ny tanjona ahafahan'izay rehetra nandray azy hisitraka ny fanosorany. Ianao tsy nosoran'Andriamanitra, fa Jesosy no nosoran'Andriamanitra. Arao tsara ty fampianarana ity mba tsy handiso ny fomba fisainantsika ka tonga antsika hevitra fa hanana ositra manokana avy amin'Andriamanitra. Tsisy olombelona anankiray eto ambony tany manana ositra manokana avy amin'Andriamanitra, fa ny ositra dia tao amin'i Jesosy Kristy. Zay no mahatonga an'ilay hoe Jesosy Kristy Jehovah ny mpamonjy, na Kristy ilay voaositr'Andriamanitra. Izy rery ny olombelona nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy sy hery, fa tahorinany tsisy olona nosoran'Andriamanitra akoatrany. Fa rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia izao ilay ositr'Andriamanitra ao anatinao tamin'ny alalany tsy marety ao an'Andriamanitra. Ianao zany tsy manana ositra ao anao fa mitondra ny ositra Jesosy Kristy, fa tsy manana ositra manokana avy amin'Andriamanitra satria ny ositr'Andriamanitra dia nomeny ho an'ny Mesiany. Raha vao manomboka ianao dia ametraka ny fisian'ny ositr'Andriamanitra manokana ao anatinao dia fanahiny Antikristy zany. Fa ny ositra ao anatinao, ilay ositr'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy, ary amin'ny alalany nahatonga ny ositr'Andriamanitra
ao anatinao. Zay no mahatonga ny apôstôly Paoly miteny. Raiso ny boky ny Korintianina voalohany. Alleluia. Misy olona voatavy eto androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ao am-bokin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahaenina. Ary zarazarainy ho samihafa ny asa, nefa Andriamanitra dia iray ihany. Hitanareo, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Andininy faharoa ambin'ny folo. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany zarazarainy ho an'izay rehetra ho azy rehetra avy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa tahaka ny tena iray ihany. Nefa maro momba ny tena, ary rehetra momba ny tena ireo na dia maro azy dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanara ihany nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa na andevy na tsy andevy, ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray ihany. Fa maro ny momba ny tena, nefa tena iray ihany. Hitanareo, avy amin'Andriamanitra. Ny Korintiana voalohany toko 2:14. Zarazay no samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanara ihany. Avy amin'io fanara io no ndraisantsika fahasoavana anankiray tao amin'i Jesosy. Jona toko voalohany 5:20. Tao amin'ny fahafenonina ndraisantsika fahasoavana, manampy fahasoavana. Ary ny fanahy ny distributeur nampizaran'ilay fahasoavana. Izaran'ilay izy io fanomezam-pahasoavana io avy amin'ny fanahy ray ihany. Noho izany tsy misy olona manana ositra manokana afaka ampiasain'Andriamanitra avy aminy, fa avy amin'ny fanahy ray ihany no ny zarazaran'Andriamanitra nalaina tao amin'ny Kristy tamin'ny fahafenony no entiny fanahy ao anatin'ny olona ho fanomezana. Zay no mahatonga ny ositra ray ihany no ananantsika rehetra dia ny ositra tao amin'ny Jesosy Kristy, satria raha tsy nandray ny famonjena ianao tsy nanana ny fanahiny. Atsakany ny tanan'izay mandeha. Andininy fahadimy. Zarazarainy ho samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo ray ihany. Avy ao amin'ny centre ahafahantsika manompo, ahafahantsika mandray fahasoavana. Zarazarainy ho samihafa koa ny asa, nefa Andriamanitra dia ray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ka miteny ny eo am-bokin'ny Jona voalohany toko faharoa ny andininy fahafito amby roapolo. Jona voalohany toko faharoa ny andininy fahafito amby roapolo. Ozy izy, ary ny aminareo dia ilay ositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo. Raha miteny an'izay ny tenin'Andriamanitra, tsy hoe niraisinao tany amin'ny ray mivantana le ositra, fa avy amin'ilay fanaray izay mizara ny fahasoavana ho samihafa no tovozona tao amin'ny Kristy. Jona toko voalohany 5:20 no ao anatinao. No zany tsy mila ampianarin'olona ianao, fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy lainga izany dia tomoero ao aminy ianareo arak'izay nampianarany anareo. Dia ataony antsika isainy rehefa naka ny endriky ny olona Jesosy dia nohosorana, satria izy ny modelin'ny olona olombelona tao amin'ilay fahariana vaovao tian'Andriamanitra ho hita amin'izay. Tsika zany dia tokony ho karazan'olona fantsona ahitana an'ilay olony famoronana vaovao atao hoe Jesosy Kristy. Izy ny modèle. Zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra misarika ny fifantohantsika hibanjina azy. Zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra maneho an'i Kristy mba ho modely, ho tafina. Manafa ny Kristy ianareo. Rehefa naka ny toeran'ny olona izy dia lasa voafetra izy. Zareo anie tsy afaka nandeha tany amin'ny toerana rehetra izy, fa tao Jerosalema ihany rehefa tonga nofo. Mety vizana, mety reraka, natory, nona. Rehefa teo amin'ny nofo izy dia naka ny limitinao izy. Eritrereto hoe natiorany Andriamanitra, fa rehefa naka ny endriky ny olona izy mety reraka, mety vizana, satria ilay endriky ny nofo raraka no nalainy tamin'ny tenany. Dia eritrereto anie zava-miafina tao ambadiky ny famonjeny,
lay teny lavon'ny olona ny tonga nofo amonjony olona aka ny toeran'ny olona. Ary rehefa nidina naka nyendriky ny nofo le teny dia nomena anarana hoe Jesosy. Ary rehefa nandehandeha izy na niso dia tsy maintsy nosoran'Andriamanitra izy satria iny le endriky ny nofo voafetra, dia io le fetra io ny tian'Andriamanitra anehoana ny fioarany fahalebiazan'ny heriny. Hozy isy Paoly amin'ny Efesiana toko 1 manomboka amin'ny 5:10 ka hatramin'ny 7:20. Dia jereo ny Salamo 2:2:4 dia milaza fa tsy matorina rendrena mpiambina an'Israely. Zany hoe Andriamanitra zany tsy matory zany, nefa Jesosy natory tao an-tsambokely. Dia zay ny kritika hoentin'ny finoana sasany anambarana fa tsy Andriamanitra Jesosy tsy matory, mety reraka. Nefa zavatra tsy fantany, ny zava-miafo ny famonjena dia mametraka, fa tsy maintsy tonga nofo Andriamanitra mba hamonjy ny olona eo amin'ilay nofo na voafetra azy. Noho izany tena fanetretena be naka ny endriky ny mpanompo. Andriamanitra naka ny endriky ny mpanompo, naka ny endriky ny olona. Fanetretena zany any amin'ny toerana sy fahamboniana misy azy, nidina naka ny toeranao. Wow, tena zany no endriky ny fanetretena ambony indrindra. Ary zay mahatonga amin'ny Baiboly sy ny ten'Andriamanitra milaza aoka ho ao aminareo zao saina izao, satria saina avy amin'ny Kristy. Le saina manetitena tsy mitoetra na makafy ny fisehoan'Andriamanitra. Io ny fetim-boan'ny Antikristy, fakafizana ny fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny endriky ny olona voafetra. Dia raha vao tsy mahazaka ny fampiasan'Andriamanitra dia lasa mirehare eo amin'ilay endriky fisehoan'Andriamanitra tsy takatry ny saina zay tsy avy amina ao akory fa avy amina. Zay mahatonga Baiboly ny ten'Andriamanitra milaza fahasoavana mato izao atsika, tsy noho ny nataontsika fa noho izay nataony ho atsika. Tsy avy amin'ny asa fandrao izy irehareha, satria tsy ianao iny le miseho iny fa Andriamanitra iny le miseho iny. Miseho izy amin'ny alalan'izy, tsakany ny tanan'izay hoe isehony, miseho amin'ny alalan'izy izy amin'ny alalantsika izy. Eo amin'le limitinao ny idinany no anehoany ny Andriamanitra ilimite azy. Dia zay ny tsy maintsy anomananao ny toe-ponao mba tsy hahaverana le fomba fisainana tokony ao anatinao. Aoka ho ao aminareo zao saina izao, zay tao amin'ny Kristy Jesosy keo. Fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy izy ka naseho teo amin'ny nofo dia tsy mifikirana mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Zay ny maharatsy ny filazantsara sy ny gospel, manondro sy manindraindra ny Andriamanitra anao. Fitomboan'ny familin-dalana zany tsy hanana noho ny fotom-pisaina sy fomba fijery anafanao an' Jesosy. Alleluia. Rehefa tonga izy naka ny endriky ny nofo dia ho amin'ny tanjona andony vidiny fahotantsika ny nahatongava ny olombelona. Tafasaraka tamin'Andriamanitra izy mba hampihavana anao amin'ny ray. Nidina eo amin'ny toeranao izy, naka ny endrika ao, amerina anao ara-piombonana amin'ny ray. Zany no nisan'ny tanjona lehibe sy goavana avy aminy mba hisehoany fanafanao azy. Ka ilay fisaina tao amin'ny Kristy ny tokony ao anatintsika, fa tsy sika indray no olona te hiseho ho Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Zany no mahatonga antsika mila manetitena. Misy zavatra ny hisehoan'Andriamanitra fa mampatahotra mampijoro azy. Sao anondrana le mpijoro vavolombelona. Azonareo, rehefa ianao mahita ny fahalebiazan'ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao dia tsarovy fa tsy hanehoana ny vavolombelona fa olona miavaka mihoatra noho ny hafa ianao, fa niseho teo amin'ny fiainanao Andriamanitra nanambara ny endriky ny fisiny tamin'ny famonjena mba ahitany hafantaratra ny fahaiza-manaony sy ny famindrapony ary ny fitiavana. Jenareo ny vavolombelona rehetra izay hijoron'ny mpiara-mivavaka amintsika fa misy fandraisany amin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra daholo. Raha vao avy namela elo ka dia niseho Jesosy. Le teny mpanompon'Andriamanitra ohatr'izao, rehefa niteny Andriamanitra ka narahana le izy dia niseho ny voninahitra Andriamanitra.
reny zavatra rehetrarehetra reny dia manombo ny Kristy mba ho ivo ahafahantsika mifankahita sy mahazo aina ny amin'ny famonjeny sy ny jorony teo amin'ny fiainantsika. Jereo fa nila nosorana izy dia fanina ny devoly, fanina amin'izay ny devoly, tsisy manositra an'Andriamanitra zany, sady mitehino ihany izy fa tsy mino, satria tsy napoizina Satana mihitsy fa ny secret puissance natanjaka maneho le tena fahalebiazany ny herin'Andriamanitra miasa dia posen'Andriamanitra ao ambadiky toetra anankiray atao hoe fanetretena. Ka io no mampiavaka antsika, mampiavaka anao ny devoly teseho foana satria ambany misandratry. Hitanareo mahatonga ny olona manana toetra manambany olona satria te ho hita izy fa ambony, ambany izy zany. lasa marary satria mijoe ao anatina resaka complexe fasarotana, miteraka olana raha mpiaramonina mila sitranina dia lasa makany amin'ny psycho. Raha tokony ao amin'i Jesosy amboarina satria toetra ray ihany dia miova ny zavatra rehetra, manahaka an'i Kristy dia milamina io e, tsy mahareteraka. Zany maharatsy le fanambonitena teo hita fa ny olona ambony ny afaka midina. Jereo Andriamanitra fa teo amin'ny toerany fahambonina izy nidina naka ny endrika ao. Tsy afaka hamonjy ny olona anankiray voafatotra ao anaty fankahalana ny olona mbola manana fankivoa amin'ny fankahalana ao aminy. Fa ny olona midina anam-pitiavana ihany no afaka hamela voalohany. Ny fatra ny fitiavana dia aseho en premier pas. Ny fidinanao mamela ny heloka ny hafa zay hitanao fa mavesatra no hanehoana fa manana an' Jesosy ianao. Ary zay endrika ny fidinana izay le saina tian'Andriamanitra ho ampidirina dia mora ho antsika ny miaina miaraka aminy. Zay le vokatry ny fanahy. Raha tiantsika ho fantatra Jesosy ny modely tian'Andriamanitra ho tahafana, tahafintsika amin'ilay karazan'olona vaovao amin'izay nantsona hoe nateraka indray. Zay no mahatonga ny olona tsy afaka tanteraka mihitsy ny maha-olo vaovao anao raha tsy nandray an'i Jesosy ianao ka mino azy. Tamin'ny maha-olona azy nananganany tamin'ny maty, tamin'ny maha-olona azy nanasitranany, tamin'ny maha-olombelona an'i Jesosy nampahiratany jamba. Nahoana? Naseho ny antsika zany satria afaka ny ataony amin'ny alalantsika rehefa nandray ny famonjentsika. Afaka notohizany izy ny anao azy amin'ny alalantsika. Zay no mahatonga zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy ray ihany. Izy nolay olona vaovao ny foron'Andriamanitra sy modely amin'ny karazan'olona tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny tantaram-piainan'ny zanak'olombelona manaraka eto ambonin'ny tany. Zay no mahatonga anao tsy natao hoe le olona taloha ny ovafo fa olom-baovao satria nateraka sy ny foron'Andriamanitra araka ny endrik'ilay zanak'Andriamanitra zay noraisinao ka nahatonga anao natsangan'Andriamanitra ho tonga zanany mitovy aminy. Manatanjo ny taranaka vaovao Andriamanitra tamin'ny famoronana vaovao. Korintiana faharoa toko 10:7-7. Raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha dia indro tonga vaovao reo. Io ilay ao amin'i Kristy. Io ilay voalazo amin'ny Isaia toko 7:50, ny 9:10, ny zaraiky teto omaly. Isaia toko 7:50, ny 9:10. Ino voalazo ao? Nefa sitraky Jehovah ny hanorotoro sy hampangirifiry azy. Rehefa nanolotra fanatim-panorenana izy dia ahita taranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapon'i Jehovah dia ambininy eo an-tanany. Manondro an'i Jesosy io taranaka maro. Tsika ilay taranaka ara-panahy avy amin'ny fanoloran-tenan'i Jesosy. Nampahitana ny Isaia tanteraka 2 taona lasa ary marina eo amin'ny fiainantsika androany. Ty hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Dia eritrereto Andriamanitra dia nanaiky hatramin'ny fahafatesana nanety tena ho faty teo amin'ny toerantsika mba ahafahany mamonjy antsika sy ahafahany manokatra antsika ampiampita eo amin'ny fiainantsika ny fiainana mandrakizay tao aminy. Dia eritrereto hoe tsy natiorany mety maty fa nanaiky ho faty izy naka ny natiorantsika. Dia zao ho levony mandrakizay ny fahafatesana
Ary io fandevonana ny fahafatesana io dia amin'ny fotoana iverenany apakatra antsika eny amin'ny rahoanlanitra. Izany fotoana zany ilay fotoana anovany ianao hitafy ny tsy fahalovana. Io fotoana io ilay fotoana anovany ianao hitafy ny tsy fahalovana. Vakio ny Korintiana voalohany 5:10, ny 5:4-5 famerenana kely fotsiny. Ary veriko indray fa amin'izao mbola tsy levona ny fahafatesana, fa nomeny fahefana ianao amin'ny famonjena anapaka sy anjaka amin'ny herin'ny fahafatesana noho ny fiainan'i Jesosy Kristy nandresy ny herin'ny fahafatesana, manomboka manjaka sy mamelona anao ao anaty vokatra avy amin'ny herin'ny fitsanganany. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety maty ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny soratra masina hoe ny fahafatesana no resena efa resy tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty, fa levona amin'ny fotoana isehoana. Ka tsika zany mbola tsy tanteraka ny famonjenantsika à 100%. Zay no mahatonga antsika mila tantana ny ao anaty communion tsara, mandra-pahatonga ny fotoana isehoany anovany antsika hitovy endrika amin'ny hita maso. Satria ity mety loha ity tsy maintsy manjavona, hitafy ny tsy fahalovana, voalevona fahafatesana, fa efa noreseny ny fahafatesana tamin'ny tsanganany tamin'ny maty. Dia zay mahatonga antsika manam-pahefana amin'ny herin'ny fahafatesana. Satria tonga fanomezana ao anatintsika avy amin'ny alalan'ny fanahin'i Jesosy Kristy na fanamasina, tonga fanomezam-pahasoavana ao anatintsika noho izay nataonao antsika taorian'ny fitsanganany tamin'ny maty, ny fahafahana manapaka sy mandresy hita maso lay herin'ny fahafatesana sy ny fandringanany avy amin'ny devoly. Zay no mahatonga anao manana fanomezam-pahasoavana mety manasitrana. Halleluja. Tsotra ny atongahavana any bebaka miorona mamoaka an'ilay voan'ny fibebahana, manolo tena ho an'Andriamanitra dia mandray don na gift avy amin'Andriamanitra, fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanamasina. Ary ny fiasan'io fanomezam-pahasoavana io tsy ianao io fa Andriamanitra mifankahita aminao ao anaty communion. Mahazo aina izy rehefa tanteraka ao anatisika ny fahatsapana ny fisiny izay mitarika antsika sy momba antsika ary maneho amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Ary tadidio fa ianao tsy hoe karazan'olona nantsony fotsiny, hoe nantsony tamin'ny anarana, fa nitanjon'Andriamanitra ao antsika tsirairay avy, dia ho tonga olom-boafidy isika. Fanomboana ny fiantsoana, fa tanjona ny fifidianana. Tsy mitovy ny nantsoana sy ny fidiana. Betsaka ny nantsoana hozy Jesosy fa vitsy ny fidiana. Fa manina Andriamanitra ny seleksioné ao ambadiky ny fiantsoana, mampiavaka an'ireo atao hoe ny fidiana. Tsy hoe isa le izy, fa fomba fiainana le izy, style de vie. Ireo olona fidian'ireo, ireo le olona mametraka lanja ny fahatahorana n'Andriamanitra sy ny aina mivokatra ny fanahy. Maro mahalala an' Jesosy ary te hampionona fotsiny ao anaty fahalalam-pomba ny fiarahany amin'i Jesosy. Fahalalam-pomba, ao le fahalalam-pomba, miezaka izy teo tsara, tsy ezaka eo le izy, fa fanikana ho tariana fotsiny le izy. Safidy no ilain'Andriamanitra aminao dia hoentiny ianao, fa tsy ezaka, satria tsy vitan'ny olona eo amin'ny nofo miaina sy mampiaina ny sitrapon'Andriamanitra. Zany mahatonga n'Andriamanitra namentsika ny parakleto na ny fanamasina. Ny fanamasina nomeny anampy ianao, alalanao no marina momba azy, anokafa ny vision anao, hifankahita amin'ny fahatsarana, ahatonga anao hiaina mbahatsorana ny fiainany, hisaina tahaka azy. Safidy no ilainy. Zay mahatonga ny apôstôly Paoly nilaza ao bokin'ny Efesianina toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 9:17. Ary mba hampahiratana ny mason'ny sainareo, mila mahiratra zany ny mason'ny saina, mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony,
fiantsona fotsiny aloha io zay reny voninahinolovana eo amin'ny olo-masina ary ny fioaran'ny fahalehibiazan'ny hery no antsika mihoatra ho an'izay mino azy araka ny fiasan'ny hery ny faherezana zany hoe mitovifatra amin'ny fisehony amin'ny kery ny tia misy sehony zay fioaran'izay eo amin'ny fiainantsika voafety eo amin'le hery sy limity ananantsika maha-olombelona antsika ndiny faharoapolo zay nataony tao amin'ny Kristy tanareo amin'izay nataony tao amin'ny Jesosy aloha tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy nampitoerany azy eo amin'ny tany ankavanana any an-danitra nataony tao amin'ny Jesosy aloha vao mipita any anatinao amin'ny alalan'ny fandraisanao an'i Jesosy mazava tsara fitsangano tsara ny tanan'izay dia izy ambony lavitra io no ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra zay tononona tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny ho avy koa dia mampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongony izy eo ambany tongotsy Jesosy ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'izy ho anao fiangonany izay tenany androany dia ny fahafenon'izay mameno ny zavatra rehetra amin'izao rehetra izao zany no antony nanehoan'i Jesosy Kristy tompo ny hery ny tamaso tety ambony tany satria ireny no fiainana normalina tokony iainan'ny olona nateraka indray ka ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny zavatra rehetra momba amin'ny fiainana dia noentiny fanahan'Andriamanitra ao anatintsika Petera faharoa toko voalohany andininy fahatelo efa nomeny herin'Andriamanitra ao antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana hitanareo amin'izay ilay niantso antsika Jesosy tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarana hitanareo ve io teny io tandremo tsy tanjona araka izany ny anao fahagagana sy famantarana fa vokatry ny fiainany miasa ao anatintsika tsy azo sakanina ny fiseho-pamantarana sy fahagagana satria Jesosy sy ny heriny ary ny asany tsy azo sarahana tranga sy oteraka avy amin'ilay mahaolo-mba ovao anao ao amin'ny Kristy ireo fanomezan'ireo satria avy aminy ohatra mandeha ambony rano Jesosy dia niteny tamin'ny Petera koa izy misokatra amin'ny fahatakarana ianao manao demandy hoe raha ianao marina io dia makanesa ty amiko dia Jesosy avy ary ianao zany mila mitombo ao anaty fisokafana amin'ny fahalalana ilay niantso antsika ao lay izy fa ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia efa nomen'Andriamanitra vonona ao anatinao miandry ianao hisokatra ny safidy ahafahany mivoaka avy ao anatinao maneho ny fisiny tsy hitamaso eo amin'ilay tontolo hitamaso zay atrehanao ka manohatra anao teto Jesosy teto ambony tany namadika ny rano odivay nanangana maty izy namoky olona tsy dimy arivo izy fa ho Jesosy amin'ny Jaona toko faharoapolo ny andininy faharaiky amin'ny roapolo Jaona toko faharoapolo ny andininy faharaiky amin'ny roapolo inona ny zavatra mitranga ao zao ny voasoratra ao Jaona 20:21 amin'ny anaran'i Jesosy raisitsika miteny ary hoy indray Jesosy tamin'ny fiadanina ho anareo tahaka nandrahandray ahy no andrahako anareo kosa mitovy ny fatra ny fanirahany ray an'i Jesosy sy nandrahany Jesosy atsika tsy niteny izy hoe irahany ray ohatra ny nandrahany ahy nareo fa zany maniraka anareo mitovy tamin'izay nandrahany ray ahy ianao zany tsy afaka mandeha misolatsolana makany amin'ny ray tsy misy an'i Jesosy zany izy naniraka anao fa tsy ianao no mandeha any hoe Jehovah iraho aho Jaona 15:9 Jaona 15:9 inona voasoratra ao tahaka ny tiavany raha ihany tiavako anareo tomoera amin'ny fitiavako ianareo ny afatra nampidirany mamatsika tao Paoly Maria Magdalena janga izay nandray famindram-po tamin'Andriamanitra nafinaritra mihitsy ny telin'izay mpanompon'Andriamanitra izay hoe Maria Magdalena tonga tao amin'ny fivoriam-bavaka miaraka amin'ny falitony nanetry teny izy tsy manana ny zavatra tsy manana fahamarinana olona zay ny ateo anatrehan'i Jesosy izy fa ny olona rehetra efa nahalala ny faharatsiny fa ny zavatra any mba nataony dia naneho fitiavana teo tongotra Jesosy dia izy Jesosy vao vela ny elony lehibe satria be fitiavana izy ao amin'ny fatra ny fitiavana
misehoany fatra ny famela-keloka. Afaka misokatra ho amin'ny famindrapo ianao mihoatra rehefa tanteraka ny fahalalanao ny fitiavany anao. Jesosy dia nanome fanoharana ny iraka sy toe-po vokatry ny fanahy ho avy aminy. Nanome fanoharana izy ny amin'ny iraka sy ny toe-po ny amin'ny vokatry ny fanahy ho avy aminy. Izy modely, izy tafina, ary ny fanahy no miasa mahatanteraka izany ato anatsika fanofanan'Andriamanitra nidina ao anatsika ny nampidinon'Andriamanitra voalohany mba hahafahantsika mity ny fanahy fitiavana. Ary tamin'i Jesosy Kristy teto tany dia tsy nisy olombelona tahaka azy satria feno tao aminy fepetra mpamasinana sy voninahitra. Afaky naseho teo amin'ny olona Andriamanitra izy n'ilay famoronana faharoa. Adama faharoa ny fiantsoana azy, Paoly ny teny an'izany. Andriamanitra tonga nofiny Adama faharoa. Adama voalohany le natao tahaka an'Andriamanitra, fa ilay endrika Andriamanitra tsy voatahiry teo amin'ny olona, fa very teo amin'ny olona. Adama voalohany izay. Adama faharoa indray lay tena endrika Andriamanitra fa tsy tahaka an'Andriamanitra fotsiny, tongolombelona naseho teo amin'ny olona. Adama voalohany Andriamanitra napita ny endriny teo amin'ny olona fa rava. Adama faharoa Andriamanitra naka ny endriky ny olona tonga amorona ny tena endriny eo amin'ny olona. Amerina ny tena endriny eo amin'ny olona. Tsy tahaka an'Andriamanitra Adama faharoa fa ilay tena endrika Andriamanitra. Hebreo toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahatelo dia milaza izany ny Baiboly. Ka ny tena tanjon'Andriamanitra nefa tsy ilay famoronana Adama faharoa, fa ny tanjon'Andriamanitra famoronana Adama fahatelo. Zay no mahatonga ny Adama fahatelo mbola eny andalam-pamoronana. Tsika eny mbola ao anatin'ny tontolo-pahariana hatramin'izao, fa mbola tsy vita amin'ny famoronana. Mandra-piseho ny eny amin'ny rahavany lanitra anovananao hitafiny tsy fahalovana, tsy parfait le famoronana. Tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Le Adama fahatelo mbola tsy feno ny fepetrana amoron'Andriamanitra azy raha tsy amin'ny fotoana isehoany hampakatra antsika ho ao aminy. Zay no mahatonga azy manomana antsika iombona amin'ile Adama faharoa, zay kôpy anovany antsika ao amin'ilay tontolo-pahariana vaovao. Zay no mahatonga anao tsy maintsy matsiaro sy mandalo ny passagen'ny communion sy fiombonana aminy. Mila miombona amin'Andriamanitra ianao satria miomana hialeto ianao atanteraka ny fepetra-pamoronana anao hitafiny sy fahalovana tahaka azy. Ary ny kôpy raha ao anatin'izany dia ilay endriky ny fitsanganany tamin'ny maty, ilay vatana taorian'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ny Adama faharoa no hamokatra an'izany sy teraka an'izany hiampita ho any amin'ny Adama fahatelo. Adama fahatelo no ato amin'ny Baiboly. Ny voalohany ao amin'ny Genesis, ny faharoa ao amin'ny filazantsara, ary ny fahatelo ao amin'ny epistily. Lasa ohatrany any amin'ny école théologique nareo, fa tsy maninona. Adama voalohany ao amin'ny Genesis, Adama faharoa tao amin'ny filazantsara, ary Adama fahatelo ao amin'ny epistily. Inona ny tanjona ho an'ny Adama fahatelo? Tenena ianao zany Adama fahatelo zany. Averena ianao le Adama fahatelo e. Ianao le epistily e. Ohatr'izao fisehon'le izy, ohatr'izao fisehon'le izy. Nanomana antsika Andriamanitra ho le karazan'olona ateraka tamin'ny teny vita sedra atao hoe Kristy Jesosy. Lasa tonga nofo ny filazantsara Adama faharoa. Raha tonga teny izy tany amin'ny Genesis, fonimbola teo Adama voalohany miantsara.
Rehefa niodina tsy nakatohan'ilay Adama voalohany teny, Adama faharoa atao hoe teny, ilay Adama voalohany atao hoe Adama. Satria tamin'ny teny ilay Adama faharoa mbola tsy nanana anarana satria tsy tonga nofo izy. Tsy tonga nofo izy. Raha nanaiky Adama voalohany, akato azy fony izy mbola teny, tsy tonga nofo. Fa tsy maintsy tonga nofo izy rehefa niodina Adama voalohany ka tsy nakato azy fony izy mbola teny, tsy tonga nofo. Eny tsara, eny tsara. Dia rehefa niodina Adama voalohany, dia tsy maintsy naka niendriky ny fiodinany Adama teo amin'ilay nofo netiraraka, le teny mba hamonjy any Adama voalohany. Dia hoy izy ny ten'Andriamanitra rehefa miresaka momba antsika, Jaona voalohany, toko 5. Haleloia. 1:4. Fa zay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy zao tontolo izao, ary ny fandresena zay ty maharesy zao tontolo izao dia ny finoantsika. Tadio fa tamin'ny famonjensika dia nandray ilay Andriamanitra tonga olombelona hamonjy antsika, fa tonga olom-baovao araka ny endriny ao anaty, hitarafana ny fahatsarana, hitarafana ny fahatsarana. Ny tanjon'ny famonjena tsy maintsy hitataratra ao anatiny ny fahatsaran'Andriamanitra, ary ny fahatsaran'Andriamanitra efa nitenenin' Jesosy tsy ampy ny fanehoana amin'ny asa toy ny mampahiratra ny jamba sy manangana maty sy maminany amin'izay fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra, fa ny fahatsaran'Andriamanitra dia miseho amin'ny maha izy azy en mantoetra. Petera voalohany toko 2. Petera voalohany toko 2 ny 9 ka hatramin'ny 10. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fonjaka-pisorona, firenena masina, olona nalaina Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay miantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia izay mahatonga antsika Adama fahatelo ato amin'ny epistily. Isika no epistily maneho hita maso, ny fanambarana maneho azy, tsy tamin'ny endriky ny boky nosoratana, fa amin'ny endriky ny fiainana maneho ny fisiany fitsanganany sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Zay ianao vao niala ho isan'ny olona nantsony, fa tafiditra ho isan'ny olona nofidiny. Korintiana faharoa toko 7 ny 7. Ahoana ny fanambarany apôtra Paul izany tao amin'ny fanahy? Eny aseho epistiliny Kristy izay entinay ianareo, tsy nisoratana tamin'ny ranomainty anefa, fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona, tsy teo amin'izay tena vaty fisaka, fa teo amin'ny vaty fisaky ny nofo, dia ny cœur, ny fo. Adama fahatelo, epitra mandendeha anao, epitra mandendeha ny fiarahamonina any amin'ny birao. Raha misy olona jentilisa manantona anao anatitra vola, tsisy akory na ekolaza dia tokantranonao, fa kolokolo izy dia tsy handray an'izany ianao, satria epitra ianao, epitra velona ianao, tsy ao anatin'ireo olona mora malemy sy malazo ao amin'ny nofo, ka hidarapoka amin'ny fitsangatsangana sy fanoloran-tena tsy mendrika, satria epitra velona ianao. Tsy anakalo an'i Kristy amin'ny mamony izany ianao, fa hijoro an'i Kristy na hiantra manaina azy. Enoy, tamin'ny andro ny rahasalama, ny antra manaina ny fanoloran-tena kristianina, le fonina vonoana, fa tsy mivadika tamin'i Jesosy. Androany mamona kely fotsiny dia mampivadika anao. Aiza ny fanoloran-tena sy fijoroana hatramin'izay ho an'i Jesosy amaha izy azy. Mihoatra lavitra no dididiny no manona antsika, ary ny fahasambarana miandry antsika mandrakizay ao aminy dia tsy maintsy vokatra avy amin'ny fanapahan-kevitra androany anao ny sitrapony. Jaona faharoa toko 1 ny 12. Mani
Jesu maniry Jesu maniry Jesu manana zavatra maro soratana aminareo a nefa tsy tiako atao amin'ny taratasy sy ny ranomainty zany fa manantena ho tonga ty aminareo a ka hiteny mifanatrika mba ho tanteraka ny fifalianareo zany hoe misy zavatra tsy soratany fa miampita amin'ny fiainana zao zany vanim-potoana zany zao ny fotoana tsy anarahana olona na foto-kevitra tsy zavatra azavaina ny tokony ho arahana fa fomba fiainana. Raha misy mitory fahamarinana nefa tsy miaina amin'izany dia tsy tokony hanaraka an'izany ianao satria ny antony tsisy ohatra tsara azo hitarafana ny fisiana eo amin'ny fiainana izay manambara ny teny taminao. Marina fa tsy olona ny torena fa ao anatin'ny fijoroan'ny olona ny miampita ny fahamarinany tahaka izay nijoroany Jaona apôstôly. Avy eo amin'ny fiantsony ho amin'ny fifidianana avereno tanjo ny famonjeny avereno avy eo amin'ny fiantsony ataovindreo ny tananao avy eo amin'ny fiantsony ho ao amin'ny fifidianana avereno fanoroany ny tanjo ny famonjeny avy ao amin'ny fiantsony ho ao amin'ny fifidianana. Misy mahasamihafa ireo zavatra anankiroa ireo. Ny olona ny fidiniana mahasarotiny azy fa tsy sarotiny amin'izay rehetra nantsony izy. Mafantatrareo hoe fa Matthieu 24 ny teny efa nazavaiko teto fa ny mahatonga an'izao vanim-potoana kitian'Andriamanitra mevetivety zao dia hariva ny andro dia ho an'ny olom-boafidy. Ary raha tsy ho an'ireo olom-boafidy ireo izy dia tsy nahafoezina ny andro satria any aparany any izy Matthieu 24 manomboka amin'ny 2:20 Matthieu 24, 22, 4-24 dia zao ny zavatra mitranga. Anaparany any dia isy fitaka mahatsiravina be satria zavatra mitranga dia zao ho avy ny mpaminany sandoka sy ny antikrista aneo fa anio mpamantarana sy fahagagana zany hoe any amin'ny fisehom-bokatra izy misarika anao tongava ty e fa rehefa tonga tianareo mba tsy teniko hoe tenisany atrapinigo lasa mirakla nataony eo anoloana nefa mirakla nasain'i Jesosy anaraka any aoriana. Azolefetraklesy andiny 2:20 ka hatramin'ny 4:20 azafady. Ary raha tsy efa nafoezina zany amin'izany dia tsy misy nofofonjena fa noho ny olom-boafidy raison olom-boafidy dia hofoezina zany andro zany ho an'ny olom-boafidy. Koa raha misy manao aminareo hoe indro Kristina indro ary izy aza mihinonareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe tsy kely fa lehibe sy fahagagana ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia hofitahany. Noho izany ny olom-boafidy dia mahasarotiny an'Andriamanitra satria ireo olom-boafidy ireo le afaka miaritra hiara io boninahitra ny Jesosy ao amin'ny fiaretany lefa nitoriko tamintsika. Ny fanovananao ho fantana dia miafinao ambadiky ny fanekenao hitoetra ho isan'ny olom-boafidy hatramin'ny farany. Io le mahatonga Jesosy niteny izay maharitra hatramin'ny farany ny faharetana sy ny fiaretana dia fanehoana ny maha olom-boafidy. Ianao tsy mahazo manao izay tianao sy izay fanao ny olona izany fa tsy vitany hoe rehefa nomboany ny didy fanamelohana dia anao ny ataoko amin'izay satria tsy meloka antsony na gogo amin'izay na hijangajanga sy aprafy dimy ara satria efa nomboana izy. No, mamitako olom-boafidy eo akaiky ny fitaopam-paparana aza mihainao izay zavatra tsy tokony hainoana miroso amin'izay zavatra tokony hirosoana tsy marety akaonandriamanitra. Ndahoana antsika hijerikely
fa inona ny mahasarotiny an' Jesosy ny amin'ireo olom-boafity ireo. Ianao iresaka momba anao amin'izay tsika amin'ilay vokatry ny famonjena. Genesis toko voalohany 2:1 ka hatramin'ny 2:3. Tamin'ny voalohany Andriamanitra, amen, nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambony lalina, ary ny fanan'Andriamanitra namboba tambony rano, ary Andriamanitra nanao misy mazava dia nisy zana. Io ny fanombohany ny asa famoronana, fa tsy fanombohany zavatra nataony. Ny fanombohany ny asa famoronana, Genesis toko voalohany, fa tsy fanombohany zavatra nataony. Tsy ny asan'Andriamanitra rehetra ny taon'ny Genesis toko voalohany, famoronana ihany nasehony tao. Ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsy hoe famoronana fotsiny ihany. Andriamanitra dia efa niasa talohan'ny famoronana, ary izany nanosika azy namorona. Nanosika azy namorona dia efa vita ilay zavatra nataony talohan'ny famoronana. Ndika fa raha te hita ny tena asan'Andriamanitra isika dia izao: midingana farany amin'ny asa nataony dia rehefa nanomboka tapa-kevitry ny amorona izy. Ny zavatra rehetra hita maso no ny foronony, fa talohan'ny zavatra hita maso izay ny foronony efa nisy zavatra nataony. Rehefa namaky ianao ny Genesis toko voalohany dia hoe manomboka mijery ny fanombohan'ny asa famoronana ianao, izay eo amin'ilay fiafarana ny zavatra nataony. Izany hoe rehefa vita ny zavatra nataony vao nilanseny ny asa famoronany. Ny antony Jesosy niteny tamintsika, Jona toko 7:15. Jona toko 7:15, ary ankehitriny iray eo mankalaza ahy amin'ny tenanao, dia amin'ny voninahitra ny herahako ny nanana taminao fony tsy mbola ary zao tontolo zao. Iza ny tenany io? Iza ny tenany io? Jesosy dia nangataka tamin'iray ny hanomezana voninahitra azy, mitovy tamin'ilay voninahitra nananana talohany nahariana Andriamanitra ny zavatra rehetra. Jereo tsara ny masony eo akaikinao, efa nisy zavatra nataony talohan'ny famoronana. Hoe tenena ny famoronana hoe sy ny asa famoronana dia nanomboka, averiny nanomboka teo amin'ny fotoana namaranany ny zavatra nataony. Noho izany ny famoronana hoe tsy asany voalohany, fa ny asany voalohany dia ilay nataony taloha ny famoronana. Tiako mihitsy ny filazan'i Jesosy Kristy mahakasika ny zavatra nisy taloha ny famoronana nataon'Andriamanitra io, satria ato amin'ny ten'Andriamanitra isika mahita ny tena hoe tena verimberiny foana hoe talohan'ny famoronana izao tontolo izao, talohan'ny nahariana izao tontolo izao. Reo zavatra nataon'Andriamanitra sy nitranga taona izany mira mba hiverena antsika kely. Talohan'ny fanorenana izao tontolo izao no efa nifidy anao Andriamanitra. Efesana toko voalohany ny 7 ka hatramin'ny 5. Efesana toko voalohany ny 7 ka hatramin'ny 5. Isaonany Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitatsika tao amin'ny Kristy tamin'ny fitahim-pana rehetra, aiza any an-danitra. 4 araka ny fidianany antsika tao amin'ny fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao, mba ho masina. Tany ianao izany dia efa mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. 5 rehefa nitendren'ny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay ankasitrahany fony. Eto ny fifidianany antsika dia nataony talohany namoronany antsika. Mazava io tsy mamorona ny paster Rodolphe ny fifidianany antsika dia nataony talohany namoronana antsika. Ny alohan'ny famoronana ny fifidianana, izany no mahatonga amin'ny teny fa misy zavatra efa nataony talohany namoronana, nitondra azy sy nampirisika azy amorona.
ny famoronana dia tahoriny fifidianana. Jereo ny teniny ao amin'ny Jeremia toko 1:5. Fonanao mbola tsy nitorotoronina akory tao kibon'ny eniny efa fantatro. Midika fa tahoriny fifidianan'Andriamanitra no ny lansen'Andriamanitra koa ny asa famoronana mba hisy Jeremia. Rehefa manomboka amin'ny Genesia toko 1 Andriamanitra dia efa nifarana tamin'ny voninahitra ny fifidianana ianao tao amin'ny aizina, milohan'ny fotoana anehoany ianao tao amin'ny mazava. Izay no mahatonga anao tsy mahazo miplonge makany amin'ny aizina intsony, satria tao amin'ny aizina izy no namorona no nifidy mba ho aseho amin'ny mazava ny fisianao hiaina ny fahazavany. Tiako mampahalala anao fa ianao no nifidiny ary izy ilay nifidy ianao, satria ny teny no milaza fa nifidiny isika ary izy no nifidy antsika. Ny zavatra ataontsika dia mifanaraka tsara amin'ilay Andriamanitra nifidy antsika, mialohan'ny nidirany ho Andriamanitra mpamorona antsika. Ivereny kely ilay Andriamanitra nifidy ianao, mialohan'ny maha-Andriamanitra mpamorona anao azy. Raha dika ilay Andriamanitra mpamorona anao no efa nifidy ianao, mialohan'ny namorona ianao. Voninahitra zany mahazonao ve ary ny olom-boafidy dia miasa amin'ny fahefany izay nifidy azy. Raha ny marina ny Assemblée nationale zao vahoaka no nifidy azy. Noho izany tsy mahazo manao izay tian'ireo olom-boafidy ireo fa izay tia ny vahoaka raha ny tokony ho izy. Izay no mahatonga ny vahoaka patron dia manao tatitra izy na miresaka izay zavatra rehetra mahakasika momba ny lalàna sy ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin'izay faritra iandreketany. Midika enoy ohatr'izay mihitsy tsy isika no nifidy antsika fa izy talohany namoronany antsika. Tsy velona anao ny sitrapony ray tompoko ka nompo ny nofo mety loha io ny olom-boafidy, fa velona anao ny sitrapo n'Andriamanitra. Jaona toko 1:7-10 ry nateraka indray isany malalako ao amin'ny Jesosy Kristy. Jean 1:13 mba vakina kely sy aseho kely amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany, dia ireo izay tsy nateraka indraha na ny sitrapony nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Io ilay olom-boafidy, io ilay olom-boafidy. Alleluia. Tsy isika no mifidy azy fa izy no mifidy antsika. Aretin'ireo talohany namorona an'izao tontolo izao, teny fidiny ianao mialomba hidiranao eto amin'izao tontolo izao, nitendreny ianao anana ny fahefany, nomeny ianao ny fahefany. Tena wow be zany. Zany natao hoe voninahitra no fidiny ianao mialohan'ny fotoana nampidirana ianao teto amin'izao tontolo izao mba hiaina ny fahefany. Amen. Mba hampiasa ny fahefany. Dia ianao tsy tokony hoe mpanompo zaka ny fahefany zany, satria tsy mahazo rendre olona be zesta be rehefa mba niseho ny voninahitran'Andriamanitra kely ohatry ny taika io dia misy vesatra eo amin'ny nofony. Raha vao ianao zany tonga dia mibotsona be fa nanehoan'Andriamanitra no nampiasaina ataontsika hoe tsy jambatra any am-boaka fa maso manjavozavo, dia efa tsy zaka ny senanao. Misy olazaiko izay teny izay, izay terme izay, tonga dia baolina sponge anankiroa eny ambany helika, fa superman amin'izay ianao zao, satria nahita ny tsy fahita tsinonako. Aza mba nisan'izay tapohany fa ny feno Andriamanitra tsy mba mikobana izany. Averany fany atetera ny saina tao amin'ny Kristy, tiany ho ao anatinao, hiatrehinao ny fifidianana. Ny zavatra rehetra an'Andriamanitra daholo, dia tsika miaina ao amin'Andriamanitra. Noho izany tsika mahazaka ny fitondran'Andriamanitra, mahazaka ny fisehoan'Andriamanitra, satria ny vola volainy meloa ianao vao nasehony. Izay no nahatonga n'Andriamanitra tsy mainka amorona aloha fa nifidy ianao.
Andriamanitra dia nanam-potoana anefena sy ananganana mihoatra noho ny fotoana anehoana, satria raha manky ny fananganana nefa maika ao amin'ny fisehoana, anala baraka, anala parasy, anala zay nefa rahanao, satria ny gagneanao ny tanjony. Ianao tsy mpiasa ny fazanatra, ny zany tsy hoe asa vita no ilaina, fa olona mijoro ny tadiavina. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Zanaka mahalala ny rainy, zanaka manaja ny rainy, zanaka mihevitra amin'ny position ny rainy. Aza-padenina ohatran'ny gentilisy, misy aniny atao hoe olona biby, tsy mahafantatra fa tsy sakafo, tsy mahafantatra fa tsy zay, raha tsy satisfait ny besoin, raha tsy complet ny besoin, tsy manana satisfaction izy mitovy amin'ny biby sy ny liona anona ihany. Fa ianao tsy olona biby, ianao koa tsy olona nofo, ka iady eto an-tany amin'ny tombony tsy maritra mandrakizay. Fa ianao zanak'Andriamanitra, natao hanana mihoatra no ty hita maso ty. Kristy ao anatinao, fanantenana ny voninahitra. Maty Kristy pasika ao antsika, nitsangana izy fandresena ao antsika. Halleluja! Ho avy Kristy fanovana antsika, ary izy ny fandresena ho antsika. Mpanjaka ny mpanjaka, misandrata eo anivony vahoakanao. Halleluja! Halleluja! Velona Jesosy, ary velona mandrakizay izy. Tsika ny vavolombelona ahitana mampiavaka antsika amin'ny maholo voafidy antsika. Mino aho fa azonao ny zavatra tiany Jesosy ho zarainy eto. Tiako ianao hifaly, ary tiako ianao hiravoravo, fa zao zavatra ary rehetra zao dia noharian'Andriamanitra, nohariany. Zay le création, zay le nataony tamin'ny créature, zay noforoniny fampisehoana le olom-boafidy atao hoe zanak'Andriamanitra. Ka atoato zao miaraka amin'izany fantakaran'izany ianao miatrika ny situation, dia le karazan'olona misiontsioka ao anaty ady, tsikitsiky ao anaty korotana. Amen. Manome voninahitra n'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, satria manana antoka ao anaty, fa tsy mandeha amin'ny nofo intsony ianao. Fenao tokoa le nateraka Andriamanitra ary mijoro manaikotarian'ny fanahany. Feno fahatahorana azy ary olona mijoro miomana ho akariny. Zany no atao hoe fivoazam-panahy. Tovy amen. Manaraka fotsiny ny ambony, tsy mila korontsika mivavaka hoe Tompo, asio eto Madagasikara ny réveil économique. Tsy mila mivavaka ho an'izany ianao. Aza mivavaka koa hoe Tompo, asio tsika tsy mametraka ny fanantenantsika amin'ny herenan'Kibotany amin'i Jesosy. Miova le fiankovana. Raha vao miova ny tondrona, mamelona ny fanantenanao. Kristy ao anatinao ny fanantenana, fa tsy petrolina mipoaka. Manana discernement, sarotiny amin'ny fiankofanao io Andriamanitra. Azonao ve? Aza manaikolotona le fiankofana ho amin'ilay mpanjaka tokana sady masina ny marina. Sady be famindrabo. Tamin'ny vidiny lafo ny vidianana ianao, tamin'ny fahasoavana. Tsy olokolopona ianao eo masina, miainona fono anao ary nandesa izy mba ho kopiany rehefa aro fisianao amin'ny fotoana iverenana. Jesosy mpanjaka ny mpanjaka, tompotompo, andrian'ny fiadanana, mpanjaka malaza. Alleluia. Sisy takazy amin'izay Andriamanitra, le miaritra ao anao, le tsy mba nanesona nandaja anao, le manaitra sy mandonanao isan'andro. Zanako, 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 mivereny ianao. Zanako, makaiza indray ianao le fanoharana ane ohatr'izany. Izy neny anao zany fanoharan'izany ohatran'le ray adala amin'ny fitiavana ny zanany. Efa lasa ny atsasaky ny fananana, nandeha tany le zanak'adala, tsy mahafantatra fa tsy ny filibana. Lany ny zavatra rehetra tany,
miverina avy any tsy mba notanisakory le dada tsara fanahy tsisy ampikampony azo ahodina avy any amse satria tsy mifantoka any amin'izay very any izy hita maso fa ny ao am-pony ny ahitan'le zanany dia zao ny ataony tena tiany zanako vo hitany fotsiny tazany isan'andro zany izy angamba le masony zany efeny amin'le lalana dia ndao ny atsika eritreritra hoe Jesosy zany manam-piverinao dia tsy mpi mihitsy na masony tsy ren'le lalam-piodiana hoe izy fa inona ny mahavarina anao fa inona ny efitra mampisaraka mbola izizirianao fa inona le tanjona tena sarobidy loatra mihoatra no ny fahalalanao fa maty anao izy amonjy anao izy jolo tao amin'ny banky izy mihevitra anao misaina mandrakizay ho anao izy fa masony tsy mimpi mijery anao isan'andro tsy misokatra amin'ny vavany satria tsy miantso izy fa tiany ory ny fandresan-dahatra avy ao am-ponao niverenanao dia tsy manery anao izy dia mijery ny lalanao izy any amin'le lalana foana masony dia nyeritreritra izy hoe lasa tapabolana mety hiverina zao ny rapitso kanjo mbola ratsy lavitra noho ny nalasanany iray mbola niodina amin'ny tany dia mijery izy nakaizy ny zanako dia izy vo hita n'le rain'le zanako vo tazany fotsiny tsetika iny ny zanako ary mahagaga fa ny lavitreny raha tonga dia fatany na mibikany na mifijorony tonga dia miazakazaka le dada efa antitra hitsenan'le zanaka niodina dia ao anatin'ny conversation le Luc 15 mikasika momba an' Jesosy dia ozy izy ty zanako ty verika hita indray matika velona indray le zanako amin'izany efa mitady excuse be satria matahotra dia dado tsy mendrika iny antsona hoe zanako itsony fa tovisany anankiray amin'ny mpanampinao dia ozy izy non ka ny zanako na mihodina azy zanako ihany tsy midina amin'ny raha mpanampy zany ianao fa tonga hanangananao dia ozy izy alaivo miperatra verina n'autorité mikapa mbola matoky azy any amin'ny filazantsarako kera hoe filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ambe miditra ato an-trano zany zanako zany anao fety izy anao fety ao an-danitra any amin'ny mpanota anankiray bebaka mahafantatra hoe ve nilanja ny fibebahana tsy fifonana fa fitohizana amin'ny ratsy taky nataony devoly ho any anaty kisoa fa tsy mba niovavonanenina fa nampahoro olona tsy fifonana tahotra conséquence ny takian'Andriamanitra aminao so ny fiantraikany hoe very raha vo tsy bebaka raha voatr'izay dia mbola fibebahana tambazana indray zay ohatra ny fiankofana tambazana ihany fa tao fibebahana vokatry ny fo amin'ny fahatsapana fa maty ho anao Kristy paska ho anao sangana sy nandresy ho anao izy eo amin'ny toerana hijoronao amin'ny mahaolo mofidiny anao sangana eo amin'ny toerana misy anao dia miantso miray hoe nakaiza zay zanako isan'andro mifamindrapo ianao anye tsy afakampo fa ianao tsy mety hoe andao vetivety fijanena no manafe tsy mety teana azanakata fa minianao mivoaka niva fa ianantena tiny tsy fony tsiary zananyeno yatoniavi faavy andro iverenana fetianeny ao antranoa raovinyanao vaoa
ravina fan tompo efa sasatramia miandry ny tanana raviny anao vao raviny anao vambaho ravina fa tompo efa sasatra miandry ny tatana. Ino ty famarinany ty tianao Jesosy, tenao ampony ianao. Misy fotoana indraindray ohatran'ny sarotra miverina eo amin'ny lalan'ny fahamarinana efa ny elana. Indraindray ohatrany hoe tsy moro zany ny andray fanapaka-hevitra hiala amina décision efa nisoinao nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Androany le ota mitady ahazatra sy hitaizanao io mandiny tena androany io mitady avin'i Jesosy. Ohatrany mahita azy amin'ny teny androany hoe zanako, mavesatra indrindra amiko ny fandehananao anaty fanamarina tena ny ainao anaty fahotana. Rehefa tsy tiany Jesosy ny ota satria izay nahafatesany, dia tsy androany izy vo itian'izany satria no ianao. Andriamanitra tsy nanangan'olona manokana hoe ty soso keliko tena manoto io na miodina io dia hafa mihitsy fa ka exceptionnel ny azy aza manaiky fitany devoly amin'izany. Olom-boafidy eo izay mety ahavoafitaka anao. Fandroany raisiny fanapaka-hevitra teneny Jesosy, hiavana aminao aho, mahafoky izay mampalahelo anao satria tianao aho, mihoatra lavitra noho ny fiodinako ny lehibe ny fitiavanao aho. Noho izany androany ho afoky raha izay zany Andriamanitra, satria tsy hitanareo mahagaga fa vitany devoly miazona olona anankiray anaty fitsangajangana mandram-pahafatiny. Fa rehefa maty nefa le nijangajanga dia sy lolon'ilay olona mpijangajanga hafa indray. Tsy mandrakizay io, tsisy nina mandrakizay eto ambonin'ny tany. Ok, anao anapaka an'io tonga dia ajanona, fa raha tsy ajanonao io dia io no anajanonanao. Ary raha izy manajanonanao tantara mitoy any mandrakizay ny ianareo fa averezana ny anarany. Fandroany oka anapaka ho mpono ny sitrapon'Andriamanitra. Avela ho marina aminao ty teny ty rehefa neny feon'ny arkanjely sy ny trompetin'Andriamanitra dia ho fatany ianao. Izao anefa ataovy ho mponao, mety ianao ilay ratsy indrindra fa tsy ratsy no Zakaiosy ianao. Fa rehefa tao amin'i Jesosy ka niona marina ry zareo, tena niona taminy, niovy Zakaiosy. Tsy nitady sain'i Jesosy tsony hoe mbola niona indray zareo taty aoriana dia hoe tsaroko mihitsy nefa nijaly mihitsy mivahoaka tamin'ny nanaovanao azy. Ao amin'i Jesosy tsisy kadranaka, tsisy kafara. Fa Jesosy rehefa mamela dia adininy. Dia mahitrenetany ny tombokiran'i Solomona, mahitanao mpanoty izy niverina taminy dia zao toy ianao ilay voro malalaka, ilay atsy misy kilema. Eritrereto fa zany fijerin' Jesosy ianao, ny zavatra tiako tonga ao am-ponao androany, tiako tonga ao am-ponao androany. Tsy ratsy ny Paoly ianao tamin'izy mbola Saoly, mpandringana sy mpamonoa ilay extrémiste, kopikopy ohatran'ireny mpanao tsy popoka eran-tanàny ireny. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy, adininy Jesosy sy ny fafandony ny adalan'i Paoly fa maha-apôstôly azy no hitany. Tsy nataonao akory ny tonga azy, tsy afaka mela ny faharatsianao. Fandroany sokafo ny fonao ny tenenao. Zale zanak'adala, ty le fahadalako, ary androany voafoiky le izy fa hitodika hibanjina anao, hijery anao, ho ao aminao ary hitoetra amin'ny sitraponao. Izay no angatahany Jesosy amintsika, akipeo masonao, asandrato ny vavakao. Dia mantranaiko amin'ny anaran'i Jesosy, tonga manantona anao afazanaka anany
milanao fiainako a mihoatra ny filako olombelona, ny fahefany olombelona voafetra, fa ny fahatsaranao mandrakizay. Tsisy ny hevitra tamin'ny fahoriako sy ny fahadalako fenao Jesosy, ianao ny hevitra. Mety efa nailiky ny fiarahamonina, nailiky ny ankohona, ny fianakaviako, nailiky izao zavatra rehetra izao, fenao nandray aho. Androany Jesosy aho, raiso ny fanoloran-tenako, raiso ny foko misokatra ho anao. Tia Jesosy, raiso anao amin'ny fiainako. Misaotra fa rehefa izay ny mahafoisy mamotsitra ozy izy lera lanjoro vavolombelona hoe na hiaso ny fiainako ianao na tsy hiaso ny fiainako, tsy ahoako izany, fa mifantatra te zao anao ary ny fiarahako aminao tsy miankina amin'ny zavatra, satria mpamonjiko ianao, maty ho aho, namonjy aho na miantoka fiainana mandrakizay. Tsy manana fa-tsenao Jesosy, ianao le tokany foko, ianao le tokany fiainako, ianao le tsy azoko atakalo, ianao le eo mandrakizay, ary ianao le voalohany sy farany. Tia lay nifidianao Jesosy, manjaka eo amin'ny fiainako, manjaka ato am-poko, atao fitaterako ny fiainako, fanekenao mandrakizay. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarina ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahany. O Jesosy, tamin'ny alina izay namadiana azy, tia minofoko izay vakiana ho anareo, zao natao ho fahatsiarovana misaotra azy. Tahaka izany koa ranom-boaloboka maneho ny rahan'i Jesosy izay latsaka fanekena vaovao antsika. Dia izy hoe tia ndany fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsaka ho anareo ho famelana ny fahotana-nareo. Ka nao vinanao mihinana mofo sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesako ianareo manam-piaviko ny Tompo. Ndao hisaotra azy ny amin'izany isika misaotra Jesosy. Aza misy miala amin'ny fandraisana hivavaka isika. Misaotra Jesosy misaotra Jesosy Alleluia. Miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga fotoanan'ny fanatitra fa volon-karena sakrifisy dia anatanteraka an'izany ampitiavantsika ho an'Andriamanitra. Ataovy azo antoka fa mifandray amin'Andriamanitra ny fonao. Ataovy azo antoka fa rehefa manatanteraka an'izany ianao dia tsisy teritery fa malalaka ny fonao manolotra ho an'ny Tompo. Alleluia. Takizao mifandarina rehefa avy eo antsika miomana ihany koa ny ambasador, rehefa avy eo antsika dia manatanteraka fiarabana ny ray aman-dreny ny amin'ny nahatratrara antsika ny andro Paska, dia anatanteraka an'izany fiarabana azy mivady izany tsika rehefa avy eo. Manarak'izay koa misy ny fotoanan'ny tanora sy ny ankizy rehefa vita zao fotoam-bavaka zao dia araka ny efa ambara eto foana dia misy ireo fotoam-bavaka sy vondrom-bavaka izay misy eto Antananarivo sy ny manodidina ho an'izay raha ohatra ka tsy manana fiangonana anao ka hoe tokony andro Paska dia mba hamonjy fiangonana dia afaka mamonjy amin'ireny fotoan'ireny, dia afaka manatona mpanompon'Andriamanitra ianao. Misy vitsivitsy maromaro izy eo dia anontanianao hoe aiza ny toerana mety aminao dia afaka mamonjy amin'ireny fotoan'ireny raha ampitso. Dia fotoana antsika ihany koa raha afaka ampitso dia misy lundi de Pâques izay tanterahantsika eny Torodosy. Raha fijeriko anareo rehetrarehetra zao ohatran'ny teo any daholo. Alleluia. Misy mitsikitsika zaho any. Fotoana antsika mahafinaritra amin'ny latsinainy manomboka amin'ny 10 eny Torodosy iarahantsika mitsangatsangana, misy tenin'Andriamanitra dia misy sakafon'Andriamanitra, sakafo antsika moa zany ara-panahy fa misy ny sakafo ihany koa izay hoentintsika avy any an-trano.
samy mitondra sakafo zany tena marimarina kokoa fa na izany aza misy tsakitsaky any a dia misy ranom-boankazo ihany koa amidy amin'ny vidiny mirary a mba ahafahantsika miara mifaly miara mikorana antsika noho ny amin'ny andro pasika zany dia ny toerana eny Torodosy araka ny resahana teo eny Ambodijanaka bypass amin'ny 10 ora ny fotoana dia raha ho an'izay tsy mahita an'ilay toerana misy an'ilay lalam-by manapaka lalana iny eny amin'iny toerana iny dia raha ohatra ka mandeha tongotra ianao zany dia manaraka an'iny lalam-by iny miditra any anatiny ohatrany miditra any anaty ala any fa tsy miditra any tsika fa ao aloloha ao 50 mètres eo angamba dia tonga amin'ilay toerana. Raha mandeha fiara indray ianao dia manohy kely aloloha dia eo ampitan'ilay inona moa ny anaran'izy LGK plus dia mihodina eo ampitany eo misy lalana mihodina dia mandeha pavé eo ambony ao dia eo aloloha kely ao misy vavahady miditra amin'ny 7 dia efa misy tompona andraikitra miandry eo amin'ny 7 maraina dia efa misy tompona andraikitra miandry eo ny afarana antsika tsirairay avy fotsiny satria ilay toerana tsara tena mahafinaritra mampite onona fa zany hoe ilay andidim-paka ihany tsika dia miala tao rehefa avy eo fa ajaintsika ilay fahadiovana ajaintsika ilay fotodrafitrasa isan-karazany zavatra rehetrarehetra mahafinaritra ao dia mba ho an'izay mitondra ankizy sy zazakely zany dia mba atoro-tsara izy hoe aza manimbanimba zavatra aza anona fa mahafinaritra be leo dia ny amin'izao tontolo izao moa ilay hoe ataovy madio takany natongavanao ny ivoahanao eto fa ny antsika dia hoe ataovy tsara lavitra takany natongavanao eo ny ivoahanao eo. Aleloia. Dia ny zavatra mahafinaritra koa amin'ny herinandro atambatra ray andro ny sekolintsika amin'ny herinandro ataontsika tehaka mafy ho an'i Jesosy. Zany hoe sekolim-pamahana olana, sekolim-panasitranana, sekolim-tokantrano, sekolim-panambiana toetra dia atao amin'ny talata daholo. Aleloia. Ary ianao atao tsy faly. Izay ny lazaiko hoe raha mbola misy sekoly na latsinainy na talata dia vonjeo teo ity izao atambatra talata daholo dia mino fa ho avy ianao amin'ny 7 ora ny fotoanantsika ny sekoly amin'ny talata dia hatramin'ny 7 ora sasany etsy amin'ny Super U Analakely. Izany hoe tsy misy zany latsinainy tsy misy alarobia. Aleloia. Dia larobitsika afaka mitsena an Jesosy raha tonga izy. Aleloia. Tsara ny tompo. Dia takizay ny fotoanantsika zoma eto amin'ny 4 ora. Zoma eto amin'ny 4 ora ny fotoanantsika zoma mpamitronana dia ny sabotsy moa tahaka ny androany amin'ny 7 ora. Azadino misy foana ny radio izay afaka ihainoantsika FM 90.8 afahantsika mihaino isaky ny adiny iray dia misy tenin'Andriamanitra mampahery isaky ny maraina atoandro hariva ohatra ny finanana paracetamol dia misy tenin'Andriamanitra feno sy tanteraka afahantsika tena hoe mandray teny miverina ozy izy mahatsara antsika dia aleo mba zarina an'izany ny sofintsika zarina an'izany ny fiainantsika mihitsy fa tsy sofina fotsiny mba ahafahantsika hoe tena sura le ho any an-danitra nareo hoe tsy mahita hoe tsara be le nijoro vavolombelona teto hoe tena tsara rangaha Andriamanitra tena raha ny zavatra ny heniko teo aloha fa tsy haiko izay heninao dia ohatra nozy izy za hoe sisy atahorana intsony no avy. Aleloia. Sisy problema intsony no avy. Problema mety misy fa no avy tsika tsy problema fa tsika mitohy foana miaraka amin'i Jesosy. Aleloia. Dia mila miorina foana tsika ao anatin'izany ao amin'ny HVKL Events amin'ny Facebook ho an'izay manao Facebook dia misy ny famerenana foana reny fotoanantsika eto sy any amin'ny sekoly ho an'izay tsy afaka noho ny amin'ny antony fantatrao ny antony afantatry ny tompoko ny antony efa tsy afaka manaraka ianao dia afaka manaraka direct ary ny fotoana rehetrarehetra reny ary tonga dia mandeha mifova maraina daholo ny rehetrarehetra mikarakara n'ilay izy ho anao azovy ny eo akaikinao hoe raha sendra tsy afaka ianao dia misy olona any hoe mikovokovoka be vao maraina andefasana lehilahy va ho anao fa na zany ara hoe afaka ianao. Amen. Amen. Ataontsika hitsangana ary ataontsika hisaotra ny tompo afahantsika manatanteraka ny fanatitra sy ny fahavolon-karena. Injiro ety anoloana arany tananao raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay tompo misaotra zay tsy hitanay izay ambara fa tsara loatra ianao tsara loatra ny zavatra izay ataonao eo amin'ny fiainanay ary
na dia misy raha zavatra mbola tsy hitanay sy tsy voarainay Andriamanitra, tsara foana ianao, mety aminay ianao ary ianao rery no Andriamanitray. Makasitraka tompony amin'ny fahafahanay manatanteraka fanatitra sakrifisy fafolon-karena sy izay rehetra avy amin'ny fonay. Raisy tompo ho anitra kasitrahany izany voninahitry ny anaranao, kasio ny tsirairay avy, kasio izay olona rehetra tonga eto Andriamanitra, fantatrao izay mahasoa azy, ianao hiditra tsehatra manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia, amen. Nataontsika hitehaka mafy voninahitr'Andriamanitra. Aleluia, aleluia. Mangataka ny mama pasteur mba hiakatra, dia mangataka ny pasteur izay mba manatrika eto hiaraka hijoro miaraka amiko eto dia aoriana izay miomana ny lioan'ny Zoda miakatra mandray ny anjara fanompona. Afaka mandroso kely tokony ireo mba ho jerenay toko zay mandroso kely tako mibavaka. Dia tsika hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy aloha. Ny antony amin'ny zavatra mifamafao be dia be tamika, dia ny antony sarobidy aminay nareo. Paska efa tolo ve? Efa mandeha ve le Paska? Kristy tokoa vovono ary mazava ny afatra hatramin'ny omaly hatramin'ny androany matsiaro ny asarobidy amin'ny famonjena izay vitan'i Jesosy. Fotoana ohatr'izao moa tsika izy dia tena hoe fomba ilay izy, fa fahatserovana ny anatiny amin'ny fisian'ny ray aman-dreny am-pinoana atao trano sy atao amin'ny asa fanompoana. Dia matsiaro hoe voata zay tsararay avy ireo, satria natsangan'Andriamanitra ho ray aman-dreny am-pinoana eo amin'ny fiainanay nareo mivady, nareo mitsamo. Ohatran'izay ny mahalaza azy men. Dia miaraba rea, miaraba satria Paska nisinisy no niarahantsika. Tao ny fiaretana fa taoko ny voninahitra, tao ny ady fa taoko ny fandresena, tao ny ranomaso fa taoko ny fandizana, tao ny zavatra maro izay tondrahan Jesosy atsika. Dia mbola aretintsika menakavy ary memitombo isa andro manalina. Miaraba anatin'izao Paska izao, mba ho Paska fananganana trano, Paska fandresena, Paska fahavolombelona, ho Paska hanehoan'i Jesosy hatrany fa izy no niantso anareo ary izy no nifidy anareo. Dia manaraka izay dia misy ny anjara valobo kely. Aizany ianareo fany ho avy ny fotoana fa mbola hanome foana izay, satria ny fonay mihitsy ny tery hoe faly ny amin'i Jesosy dia faly fa mampiasa mpanompo sy manangana mpanompo izy eo amin'ny asa fanompoana. Marina hoe samy pastera na hoe samy zanak'Andriamanitra etsika, samy misy ny fanosorany Kristy koa, fa mahatsapa nefa hoe manangana Jesosy, manangana amin'ny alalan'ny mpanompo sy apetrany sy irany. Dia mirary soa indrindra mbola hiaraka isika célébrer andreo Paska rehetra hifanesy, raha mbola omeny Jesosy ny tombonandro ka mbola tsy tonga ny mirao an-lanitra izy. Mirary soa tao aorianan'ny fananganan'i Jesosy tena tsy nisy namantarana an' Jesosy tamin'ny fahatsara-tare
nananganan'Andriamanitra ray azy mirary fa tsara tarehy tompoko na dia fa tsara tarehy azy nareo tsisy mitehaka nareo azy nareo reto averinareo fa mora mantsy tia miaraba sy manao kabary isaka misy fety ity mirary soa tainy Jesosy indrindra irarianay dia fahasalamana hery a tanjaka fahasoavana fitahiana fabetsahana fahavokarana ireo voninahitra izay ho asehon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo dia arak'ilay voalaza teo manarak'izay kely sisa dia lasa izao ifanesa mantsy fifampiarabana ato afaka fotoana foy dia rahabandratsika Pentecôte fête des mères fête des pères anniversaire merci pasteur izy daholo zany tsy atambatritsika fa ho asesitsika mihitsy satria sarobidy daholo le fotoana men'Andriamanitra fa antsika miara-mifaly amin'izy mivady sy ny ankonany dia atolotra ampitiavana pasteur mivady tsy avoaverina ny vidiny koso izay vidinareo anay tamin'izay ny anana andeha ny aretanareo zavatra be dehibe raha hoe valy babena moa mafimafy any baby amin'ny mama fa ho atao raha izay no ilaina mamonjela didepaka dia hitanao zany fa valy zay satria mbola miaraka etsika dia pirofo mpitiavana ny zavatra nomena iny pirofo fa tianainareo rahalahy misy fotoana rahalahy misy fotoana ray aman-dreny misy fotoana akama misy fotoana lehibe atambatra eo daholo zany fa Jesosy mampiray antsika tianainareo mama radiny le teo rahalahy le voalaza teo dia izay fitiavana izay inonay fa tsy fitiavan'olombelona fa fitiavan'Andriamanitra nitiavany antsika nampianaran'Andriamanitra antsika fifankatia ary ho ela velona tompoko mianaran'i Jesosy tompo anangana tompo ampijoro hatrany sorana be dehibe koa nareo halleloia sotra ihany koa ny amin'ny fitiavana Jesosy no nitsangana izy nandresiny fahafatesana dia izay no arabaina ohatrany hoe maka victoire tsy sahaza anay zany zay fa le lehibe ny fitiavana ao anatin'le famafazana sy fanomezana tsy mety ny fo raha tsy misaotra koa satria tsapanay hoe toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanany latokana nareo zany mitady fotoana nomezana foana satria tsy mety le fo ao anatin'le firaisim-po sy fifankatiavana Andriamanitra ne tsy aritra ny kitaponareo ny vata fitehirizantsonareo ary ny endriky ny fitiavana izay asehonareo dia manoneran'Andriamanitra zany averivoeny araky ny fahaiza-manaony sy ny famatsiny ary ny fahatsarany rehetra dia za mino hoe tanjy avy tokoa Andriamanitra amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra amin'ny fitahiana eo amin'ny amina na ny aina amin'ny fitahiana ara-pitaovana amin'ny fitahiana ara-pahasalamana amin'ny lafiny rehetra mino fa raha matoky Andriamanitra ary matoky izy mandrakizay ho tanterahana eo amin'ny fiainantsara avy zany ho voninahitra Andriamanitra so anisany tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zay koa tia be anareo dao dia tanana mafy an Jesosy sora toko makasitraka pasteur sora toko tainy Jesosy indrindra toko sora toko asiana vavaka oui pasteur vavaka ho any saretsika dahoare sotranao zay Jesosy ny amin'izao fotoana
Atsarovana ny asaribidiny fifaliana ampiombonanao anay ho ankonana sy fianakaviana ray noho ny amin'izay nataonao. Atsarom-bavaka izao mpanomponao izao, ianao anay tantana trano, mbola hijoro amin'ilay teny izay nomenao hoe arindo izao mombanao mandrakarivo, mba raha-pahatonga ny fahatamperana izao tontolo izao. Vavaka izay Jesosy anatin'izao Pasika izao, ianao ilay nitsangana tamin'ny maty, ianao no anoneo ny voninahitrao amin'izao ankonanao izao. Hitady koa anenao iazona elo lalana amin'izay rehetra ampanaovinao, hitantana, hitahiry, amatsy, ampidina andreo fahasoavanao voaomana amin'ny anara mahery Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen dia amen. Leo tsika hiteka mafy tsara ho an'i Jesosy fa azo ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mazo midina ny pastera dia miaka. Alleluia. Ndao ity tanana mafy an'Andriamanitra. Mialatsiny be dia be aminareo le miteny ohatrany tsara be ny ensemble ny pasteur rehetra izany. Tsy telo fa be dia be production ny Botikely any aminareo manontany fa izy kadôko izy ity, kadô kadô ny tombavaoko. Tsy vidiko izy tany aminazy fa raha tianareo dia manaova commande ny anahy ihany kosa ny tsy vidiana fa renitsika rehetra ny zairony fotsiny sahirana izy fa izy manao anazy rehetra. Zao tsara sa tsy tsara? Asetehaka mafy an'Andriamanitra ary. Alleluia. Any daholo manao commande izay mila. Alleluia. Avofany amin'ny lanitra ny tanao dia andao hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Tiaka sitraka sy mame voninahitra anao Andriamanitra. Misaotra amin'ny zavatra rehetra, misaotra amin'ny fitiavana, misaotra amin'ny fikarakarana, misaotra amin'ny fahatsiarovanao tamin'ny alalan'ireto mpanomponao reto. Angataka Jesosy. Mety misy eto tonga eto manana vesatra. Mety misy eto hitany amin'ny endriny mitsikitsiky izy, na mety salama izy, na mety zavatra ilany ny tananao. Mamengavy anao a Jesosy satria fantatro fa zany ny antony tsangananao sy nandresenao no ny toeranay tsirairay avy. Vangio ny isa-tokantrano androany, meo fifaliana, meo fiadanana, meo fahatsarano, meo fahasoavana. Aoka ny marary andray fanasitranana, aoka ny reraka andray fampaherezana, aoka ny osa andray tanjaka, aoka ny marefo andray hery. Dia androany Jesosy aoka ny manitra hika hoe manana an Jesosy. Dia aoka ny reraka hiteny hoe mahery aho amin'i Jesosy. Dia aoka Andriamanitra androany sy zavatra rehetra tokony ho foanany dia foany. Fantatro fa vitanao no mikasika fiainan'olona eto. Misy zavatra tena hoe tomaniny efa amam-polo taonany, mety ho taranaka, mety ho asa, mety ho karazan-javatra toy izany amin'izay mety ampitsika azy sy hatanteraka ny séjour eto ambonin'ny tany. Tompo, Andriamanitra ny fanahinao, Andriamanitra ny aina, Andriamanitra ty hitamaso ty ihany koa. Valio izy Andriamanitra. Sorako anao androany maraina fa miaino anay ianao. Ary fantatro efa misokatra ny lalany fahitampity avy aminao. Afa-tsay avy misitraka an'izany no famindram-ponao. Mino amin'izao fotoana izao fa miompo-poza rehetra no mihery miazo fijalianao sy mihery ny fitsangananao tamin'ny maty. Ankasitranay no sahady efa tanteraka ny fiainanay izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka midra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka minareo fiadanana. Amen. Firy mbola te hideran'Andriamanitra. Tsinganentana tiafa mafy an'i Jesosy. Alleluia. Ndao ratsika hideran'ny Tompo e. Alleluia. Andriamanitra mahery izy, andrian'ny fiadanana, afo indrindra. Andriamanitra mahery,
fiainanao andriamanitra mahery tsy tiany atao asireny avenira ny fiainanao adidiny sy asany tagnane ny zagnane io tsy maintsy troniny ny asagny zao amin'ny famoronane ny herigny miasa amin'ny famotronane andriamanitra mahery andriamanitra mahery andriamanitra mahery no papano calma mama mbola hiarakifaly amin'i Jesosy e misy olona matsapa ve fa navotany Jesosy izy da tsika hiarakifaly an'androany ankalazany ny mamonjeny Jesosy atsika halleluia atova volony tanana Sangana, le
Vasaovan'Andriamanitra matoy izao a vasaovan'Andriamanitra matoy izao atsika rehetra amen. Misy t-shirt hony ao ivelany ao a ho an'izay vidy tompoko.